roarivo amin'ny fito arivo ao amin'ny TVM sy ny TV Plus Madagascar. Manak'herina, fony taloha na fony vaovao. Vous avez le bac en poche? Allez au bout de vos ambitions. Osez l'excellence en intégrant l'ISCAM. Avec sa formation initiale en licence, l'ISCAM est le tremplin vers vos plus grandes ambitions. Un bel avenir vous attend et il se construit maintenant. Inscrivez-vous au 032 11 256 32 ou 020 22 256 27 ou sur iscam.mg. ISCAM, be the change. Sahiratsena mafy koaka indray ny zanatsika sady misefosefo no sahirana miaina. Voan'ny sery kely fotsiny izy mio fanafody koaka izy dia afaka io. Hoe mandihy zany zanako izany. Ampanginy. Hainareo ve ny fahasahirana ny ray aman-dreny? Tia mitohanao ny zanany. Zava-dehibe ho azy ny fahasalamana. Ny hevitra izy ireo fa mety ny ataony. Nefa diso tanteraka izy ireo. Ino iany fomba fifohany rivotra sao tokony hoentina any amin'ny tovom-pahasalamana izy. Fizanany fotsiny tsika. Fisehon'ny aretin'ny taovam-pisefony izany fomba fifoka rivotra izany. Ary indrindra rehefa mihamihomby izy. Raha midoroto reto ray aman-dreny reto ianao vao mitondra ny zanako any amin'ny tovom-pahasalamana dia mety ho tara loatra. Marina ihany ianao raha matoa. Eto aty ny zanako dia andao haingana ho any amin'ny tovom-pahasalamana. Ray aman-dreny mety mamono ny zaza ny pneumonia. Ento avy hatrany amin'ny tovom-pahasalamana na nitovy asiany zanakao raha mikohaka sy aingana no mahazatra ny fisefony. À l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, la Banque africaine de développement, à travers le SME Business Linked Programme, célèbre la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat et vous invite à rencontrer ces PME, accompagnés lors du salon qui sera organisé le 18 et le 19 novembre à la gare Soaramona Lakedi. Vous aurez l'occasion de connaître le programme et de vous inscrire pour la deuxième cohorte, rencontrer les PME de la première cohorte et d'échanger avec eux sur leur expérience lors de leur participation, assister à des sessions de formation gratuites, échanger avec l'équipe de mise en œuvre du programme et vous préparer pour la deuxième cohorte, voir des stands d'exposition des produits des PME accompagnés, rencontrer des grandes entreprises en séance de B2B. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good! Dalaule di dadabianarina ty zany no menane diditra ndraikitreto aloha izy aloha zany tonga de mazoto foana izy tsy manino de sory dadabe laisany mba ono fiteny laisany am'le zo misakra resaka sacrifice ve zany letsy misakra izy latako martyre fa zay lazainy eto zany efa any amin'ny laisany le zavatra lazaina ony zany de misy zava-mitranga de misy fanambarana voalohany zany hoe tamin'ny taloha ela be varotaona lasa zay teo zany olona malaza saika fampitifotra tamin'ny olona malaza satria le olona malaza miaraka am'le olona malaza ony lasa niaraka an'le olona malaza de saika voaka mibaso ny tahory zany le baso rano rehetra ary ambany akanjo ry zany de le baso tena izy ry aminazy akanjo ry zay no nitranga taorina zay fanambarana tsisy zanony tsy misy zanony fa efa natao ny fisavana rehetra ony fa tsisy ony baso fa le baso maro vava-jiosy ony misy le baso rano ony tsy misy le baso tena izy ony lay zany zay voalohany. Faharoa olona lehibe anankiray somary lehibe anankiray tsy vovonany adiny lohany izy fa tsy olon-drozany volony hoe samy mitondra fiara ony fa de fa izy koa nezany ataona fa mba atao any amin'ny filingodina indray zany roa le ndray niemotra ndray nandroso ndray tsy nietsika ndray namandako ndray nivoaka ndray nandaroka ndray totondra ndray nambava ndray niantso ndray namaly ndray nitondra ndray nanonona ndray tsy nety ndray nampalero ny fanambarana am'izao ony tokony fitaratra ony zany ka efa fitaratra ngery tarafy masoandro ny lohasolona lasa mangiratra mivadika fitaratra fahatelo ndray
hoe nisy olona koa ny solasola ihany nandehandehantena izy nivoaka lady mantsidiky ny avana matsakaiza nisy moto maiky be nanatona lasa nisy nitaiky nandako ihany koa nivoaka ihany koa zany tsy mibasy rano fa tsy mibasy maro vavady basy tsy fantatra anarina satria mbola tsy hay hoe inona zavatra pio pa so ihany le fitaratra fa tsy vakimbala aloha zany angamba fa raha tsy zany de tsy haitsony zay ntragno fanambarana tsy ekena ny fifofona aina satria ny aina zavatra robidy arenena ny maty rasy zay fanambarana tsy ekena ny fitadiavana anao olo misy fizika sy ny sisa fanambarana be debe tamin'io ray io ny zava-mitranga ray be debe ny maty mikerea ny kongo be debe ny tsy mahita hoanina be debe ny tsy mahita rano na isotronana isasana na ohatran'ronana ny sakafo zany taoriana ny resaka mahampalelibe ny trangatany ny kongo de sao ndray ny kere ndray fanambarana ohatrany tsy de tsisy ohatrany tsy de nisy tany Morondava zaza kely anankiray mitondra ny anarana hoe tsotononona ny ohatrany hita ny fatiny de tsisy ninona tao anatiny ary de izany mangatakatiny zany satria de zay lo mipatiny fanambarana tsisy ary fa tiany anankiray leky orientsaranary velo an'izany teny hoe fanakaizak'olo ty ianina satria ianina tamin'ny voalohany zany nananina de rehefa taoriana zay ianina zany nisy orina tasy ananina satria hono isy ianina hono zany raha ny tena marina tsy mananina tsony fanakaiza fanambarana mbola tsy hitako faharoa fanakaiza tokoa ianina satria ianina izy iny ane vadiny ianina hono taloha fa rehefa tamin'ny ianina de nohan'ny ianina de lasa aveo izy isy ianina nefa lasa misonanina ary amboaramanina valiny tsisy fa rehefa tapitra ty micro ty tantareko laza zavatra roa zay sotra lesy I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vavaray feo dimy. I feel good. Sandwave, Baobab Bank Madagascar, Orange, papier toilette, sorte de manolotra anao inona montsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizafy nefa lasa olona alasy mahitana lavilaka misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foana mahasana ny tontolo-piainanao. Orange. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorte de Yoplait, Zanka Yaourt. Sandwave, envoyez de l'argent par amour. Baobab Bank Madagascar, libérez votre potentiel. Oh, zay amin'ny 7 ora sasa eo mihitsy zao le mampanotanana foana ity ve ny lera terenina sa le any aminareo any mitovy amin'ny 7 ora sasany mahery 10 sy 10 segondra zao tompoko sy 9 amin'ny sy 9 minitra zao amin'ny 7 ora sy 9 minitra miarabantsika salamapo tompoko ary dia mirary indrindra fahasalamana fa resaka ty velan'ny micro moa ndresana fa marobe ny olona voany aretina zao ka de tena misy ngeza be zany hoe mirary fahasalamana ho antsika rehetrarehetra indrindra fa ny olona marefo ny ankizikizy kely tena betsaka ny voany eny fa na de ny olon-dehibe koa aza betsaka ny voany ary izy io ohatrany mitovitovy eo gripa eo daholo ary le gripa sa marefo alohandroany sa refo tamin'ny farany herinandro teo de notre refo nanomboka tamin'ny talata de voarefo io ny atao hoe refona nona be nona be mihitsy atao hoe refona io fofa tombony kely atsika rehetra raha vao tendakanina kely raha vao mazoto homana sy matanjatanjaka raha tongotra fe rano sy ny fiainana rehetra tsy maninona loatra fa raha vao manomboka kamo iny raha be iny mialatsiny am'le sase tompoko fa mbola misy akondro sy paiso mbola miakatra avy any an-tsaha efa misy ihany kio ny olona milaza miaraba raha misy olana kio ny olona efa milaza tsy maheno fofona de fa izy zay azadinoina fa na eo ary io gripa io mbola misodisody ihany foana koa raha coronavirus
satria raha nytare marika anaseho zareo avy eo amin'ny sampandrarapamokany zany isaky ny farany herinandro ne niakatrakatra indray nytare marika tamin'ny farany herinandro teo noho izany mila mitandrina ihany tsika izy io lasa raika amin'ny fitopolo ary ny raika amin'ny dimapolo samy telo amin'ny dimapolo amireo dia eto analamanga avokoa zany hoe raha amin'ny ankapobeny aloha zany ohatrany tsy tahitaitra tsika fa araka nefa voalazako tany ambadiky ny micro teo hoe lasa ohatrany mihazaka atsika ilay izy mihetsy de grave loatra ny fisehony nivon'ny fiarahamonina sa ve ilay aretina ny analefaka sa itsika ny mafy mihamafy toto fa de mety fangaro zany rehetrarehetra zany fanjakana ny CSB sy zazo io ve efa le edy sy le fitsaboana natao tamin'ny vota amin'ny 2021 ve io le miaro io vaccine fahaefatra ny any efa natao ary atao test ve zany zao de négatif sa sao de corona fa corona efa zaka mivatako zay zavatra zay zany docteur Manitra mila mantandray ianao zay mahatonga ananteny teo mantsy hoe mety efa zakatsika izy fa le aretina de efa miparitaka any anivon'ny fiarahamonina eny am'izao ary zaza itao anatin'ny tapabolana teo le niteny foana hoe tsy tena zato isan-jato ny fahasalamako nefa tsy tena marary eo ihany zao rehefa ny amiko moko fahatsapako azy rehefa misy afta mivoaka ino filazana ny afta amin'ny teny gasy rehefa misy afta mivoaka ao anaty vavako ao de sitrana lay aretina dikan'izay amiko fa tsy haiko iny amin'ny olona hafa de midika zany fa lasa le aretina nampalazolazo anandritry ny herinandro tapabolana teo misy afta zazo zao ka iny aretina nahazo herinandro tapabolana teo tsy tena rary be nampandamaka akory ary tsy tena salama be zato isan-jato azaho teneniko foana teto de efa mety nieritreritra mety efa izy reny fa le izy lasa hoe zakany tena de tsy nampandamaka fotsiny ny andro de hafahafa be satria na may de na may be ohatra zao maly nandrasana mba hoe iova itoetrandro io marivariva mba hisy rahona hitangorona ary ny setroka de ohatrany mahagaga fa ohatra mbola eo foana tsy afaka mihitsy nefa efa naharitratra ihany zay orana zay letika indray matsy izy zao efa herinandro ndraiky zao tsisy orana teto Antananarivo teto tsy haiko ny tany amin'ny faritra hafa manao ahoana ny amin'ny faritra Itasy ao amin'ny Pefiny na Lavory iny manao ahoana ny ato amin'ny faritra Atsinananato Atsinanana Antananarivo tiako teneniny io amin'ny Manjakandriny iny manao ahoana ny any Anjorobe any fa ireny faritra ireny faritra mandomando lava zay na de ririnina na de fahavaratra ohatra misy orana hafahafa foana ny orana zany zao engany mba tsy ho marina ny zavatra lazain'ny météo hoe amin'ny janvier vao hisy orana fa mampanahy ahy mihitsy raha zao pozipoziny zao ary zao le toetrandro mampisy an'le aretina mianaka mihitsy am'izao ankoatran'io de misy moa ny vaovao eto seroa mbola satria andro alahady andro sabotsy ny tena nisehoan'ireo vaovao nafanafana tamin'ny farany herinandro teo de vao maly daholy namoaka ny ainao manjery amin'ny ankapobeny ankoatra ny tabajotra sosialy ny Facebook zany tiako tenenina de maly daholo no namoaka sy namineo ny heviny ireo olona izay efa miandrika endritoana fotsiny hoe raha vao misy an'izao eo reo tonga de asiana itatasika ary de ombako manana ny tenin'ilay namana anankiray satria anankiray am'ireny le nisy hoe sénateur namely tontondry soferana taxi be ray zay anankiray am'ireny nisy hoe ben'ny tanàna nisy nitifitra ny tomobilany ray zay ary tao am'le ben'ny tanàna nisy tomobila nisy nitifitra iny no resako kely satria naneo faneho-kevitra ny olona sasany zay miteny hoe mampalahelo kosa ny toe-javatra ohatr' zao nisy any toy zao satria nandre tsitoaina mihitsy no namoaka poste voalohany namoaka le izy hoe nisy nitifitra tomobiliko ny herendoza fa tsy maty satria blindé le fiarako dia zay nitondra de mandeha be am'izay ny commentaire be de be eo ambaniny eo ary dia ohatra ny ombako manana ihany ny tenen'ilay olona zay nitatotra ny vaovao iny satria nisy nanaparitaka le vaovao de le olona anankiray nanaparitaka iny sady nanampy mihitsy hoe toeriko kosa ny herisetra na amin'ny endrinina na amin'ny endrinina na amin'ny akolafy avaiza na amin'ny akolafy avaiza fa misy olona maneo an'ireny emoji na emoticône reny izay misy karazam-be de be matsy izy reny misy me misy ny taitra misy manao gaga misy manao malahelo misy manao hoe miombopo misy manao tiako zany misy manao hoe reveko zany za aloha zany efa nampiasa Facebook amin'ny teny gasy ka ilay miome loza ny dikan'izay rehefa manao an'le emoticône miome zany hoe miome loza amin'ilay fanambarana zay nataon'le tompon'le fahavoazana dia nasoron'ilay ramatoa iny izy hoe esoroko tsy ho namana daholo ianareo ary esoroko tsy atao anatin'ny afaka mifandray amiko tsony mihitsy satria miome loza ianareo reo za aloha tsy hoe fombako ale ramatoa iny fa tena mitombona ihany zany zavatra teneniny zany ninona firehanao re amina zavatra toy itony malagasy ihany isika mba aza de miome loza
azaza de mba miome loza loatra satria na de misy azany tsy fiombona-kevitra na de misy azany tsy fitovia-kevitra amina toe-javatra hafa de rehefa mba misy fahavoazana ohatran'ireny de mba aza mba hitreretana ny sasany moa le miteny commentaire izy hoe cinéma io hoe atey geste fa hoe blindé ny tomobile sy marobe a zay ndre tsy mombako manana zay fa aleo tsy miteny ohatrana moa zany aloha efa misy manome tsiny any ary anao tsy mba hita mihitsy ny hevitra ao anatin'ny Facebook manana ny hevitra tompoko fa avy alao andraso ako aloha fa ho avy ny fotoana anao zako ino ty compte fake anao compte fake de efa miteny eto io anao compte fake ako de amoaka ny hevitro tanteraka mihitsy fa zany hoe tsy fantatrareo hoe za io olona io anao compte fake de io lazaiko aminareo fa misy zavatra maromaro zay tsy tena iombonako hevitra amin'ny olona izay manao Facebook fa raha vao miseho hoe raha za version française io tonga de efa ohatrany maloto any akaboreny fijereny olona io tonga taimbaka na hoe Francis Turbo io tonga de mitovitovy ihany satria tsy lay hevitra intsony tsy lay zavatra avoaka intsony no jerena sy vakina fa ilay olona nandevo azy ka rehefa tsy levenao le olona ninina lefanao efa le mirehatra zao ambota tely iny navoakako ny sary hoe zao zavatra am'seo mbola misy manao taimbaka ihany ao ambadika ao de hoy aho hoe tsy maninona fa ho avy ny fotoana anao compte fake koa de amoako ny zavatra anao taimbaka ohatranareo koa fa amin'ny fotoana manao an'iny no mametaka nlay aro le izy ianao tsy miaro le tsy zavatra miaro le izy zany zao ny zavatra resako aloha raha ohatra ka hoe réseaux sociaux sy ny faneho-kevitra sy ny sisy voalohany indrindra aloha ny olona rehetra manao Facebook tsy Facebook ihany ny réseaux sociaux tena ohatra be de be zao ny karazany efa misy misy an'izany hoe no pronote zany ndray zao aloha anisany keo pronote de misy ny Instagram moa zany iny any amin'ny mihajahaja kokoa misy ny Twitter amin'ny zavatra hoe zay zavatra tsara indray mandeha mahafinaritra fa tsy rorodoritina be mihitsy fampiasantsika malagasy ohatrany hoe réseau social principal ny Facebook ny rangeza be fotra manokana ndray tsy raha raiko zay eritreretin'ny olona aloha fa de io ahitan'ny olona eo am'le hevitra ny olona namako de ity ohatra zao zavatra mitrangy reny zay mahatonga lay filgody teo fa ny amjanona atreo amin'ny filgody ihany tsarakaso manana tena marina be de be ny zavatra mitranga teto amin'ity fireneny ity fa azo resahana kanefa manjary tefoan'ny olona atody ety ambony loha indray ny atony de satria nanomboka tany zay natonga anao hoe raha foisy rangita mihitsy tsy maintsy ho diso amin'ny farany amin'ny resaka tile hermady sy jiramay raha fahalalako azy raha foisy rangita de rehefa aveo i Andrea Manelo de aveo i Ralambo reo ny anisan'ny mekotsiny laingako zany fa tsisy trimbe sy trimbe sy fitika indray ny tena olana tam'le izy eny atsinona sady manambahiny tsika to somary tara izy zany manakambahiny tsisy mirabanao zay io zany zao ry avoria mirabanao mirabanareo rehetra de miraban'ny mpiaino tsaratsara koa manatokatona micro angamba ianao hoe za mataotra hoe lavalava eo mihitsy iza moa ianao ny tenako miantso-andriamanantena avy eo amin'ny ONG Ivorary Ivorary le izy Ivorary de le avory tetikasa séminaire-ny fiarahamonim-pirenena le izy de amin'ny fahaenina-ambin'ny folon'ny volana novambra zany hoe rapitso angonina dikany hoe avory eny tompoko de le rapitso izy tena fivondronam-be zay indrindra de rapitso misy hetsika karakarainay etsy amin'ny parvy Analakely misy stand d'exposition mahakasika lohahevitra efatra lehibe de voalohany ny resaka fahazombo avoana le hoe accès à l'information ny faharoa resaka momba ny rafitra ifotony fikaonandona ny accès aux structures locales de concertation avereny kely zay anankiray faharoa zay rafitra ifotony fikaonandoha rafitra ifotony ny fikaonandoha volana mikidingidinga eto ampile mihitsy de fahatelo ino le dikany amin'ny teny frantsay zafady structure locale de concertation eny anivon'ny commune izy io ny fahatelo resaka fiarovana mpiaro mpaneny lakolosy de ny fahaefatra resaka protection des défenseurs des droits humains des lanceurs d'alerte de le fahaefatra farany resaka fifidianana madio asekeny rehetra de zay zany le rapitso any tanana ny olo-pirenena rehetra am'izao fotoa zao hoe anatrika io
stand d'exposition mahakasika ireo lohahevitra ireo a dia ny raha atsiko tsara zany ONG maromaro mandray anjara aminazy io. Tompoko izay indrindra. Ao anatin'izany zao ny ONG Ivorary, ONG Tolotsoa, misy NFM, Mouvement Rouille, Transparency Internationale Initiative Madagascar. Zay miadana mihitsy faza maika. Ina daholo le ao anatin'ilay izy? Ina daholo le ONG? ONG Ivorary, ONG Tolotsoa. Tolotsoa? Izay indrindra. CNFM, dia ny Conseil national des femmes malagasy, ny Mouvement Rouille, dia ny ONG M6 Tatao, ny Transparency Internationale Initiative Madagascar ary ny ivitoerana safidy fanaraha-mason'ny fifidianana. Amina toe-javatra ohatran'ireo mazana dia misy ny fikaonan-doha zany hoe fantako izay fisehoan'ilay izy ao satria trano eva manko milazainao teo misy zavatra nasanany be sy ny maro fa mety isy ihany koa karazana conférence atelier tsy haiko firesadresahana kely fanaovana an'izany hisy ve fehi-kevitra hivoaka rehefa avy eo? Tsy maintsy misy atrikasa sy adi-hevitra manodidina ireo lohahevitra ireo mihitsy le fahazahoam-baovao izay indrindra dia ny fandraisan'ny vehivavy sy ny olona manana fahasembanana anjara misehatra fiarovana ny mpiara-zon'olombelona fifidianana madio sy eken'ny rehetra izay le lohahevitra izay indrindra ireo ny dina hevitra tsy ho avy ihany izay amin'ny firy le izy dia aiza tsara amin'io satria raha ny filazanao azy teo dia misy trano eva eo ka amin'ireo trano eva ireo ve no asiana an'ilay fikaonan-doha sa any anaty trano any? Le fikaonan-doha zany somary voafetra le olona afaka anatrika le izy fa ho alefa amin'ny ianao manjery le izy mbola avoakany any amin'ny page Facebook-ny ihany dia ho hitan'ny olona rehetra ihany. Ahoana tsara zany hoe tsy fikaonan-doha le asio any amin'ny Facebook zany fa efa valy an'ilay fikaonan-doha. Le fikaonan-doha iny mihitsy ny alaina video eny tompoko izay. Dia afaka mandray anjara ihany koa ve zany ny mpanatrika amin'ny Facebook ohatra ka manatrika en ligne izy sady hevitra fotsiny eo afaka maneho hevitra somatsara. Ay mahafinaritra zany ka afaka miteny ve nareo amin'ny firy le izy ohatra misy an'izay dia ina lohahevitra amin'io amin'ny folo ora maraina io raha ohatra ka amin'ny folo le izy ohatra amin'ny folo sasany le izy dia le amin'ny maraina zao mahakasika an'le conseil économique social et culturel dia le izy rapitso dia ny tolakandro amin'ny ray ora eo misy fifaninanana concours d'oratoire ho an'ny tanora mahakasika ilay fiarovana ny mpiaro ny zon'olombelona. Raha izay ianao ataonao teny gasy izay concours d'oratoire izay. Fifaninanana haiteny karazana ohatran'ny hoe fanehoana talenta. Fifaninanana karazan'izay. Kabary no mahasarona zongozogozo tsara. Fifaninanana fahaizana mandahan-teny. Fahaizana mandahan-teny izay indrindra ho an'ny tanora rehetra tsy akanao mihoatra ny 17 taona dia tsy misy fetrany. Firy ary moa ilay hetsika io? Rapitso ihany le tena ho an'ny olon rehetra fa le izy misy maritra 3 andro ihany ny laka misy zoma izay le hoe toerana voafetra le izy fa ho alefany amin'ny vantana any amin'ny page Facebook-nay. Fa le etsona grainja anaty zany zavatra lavidavitra be grainja misy olona miantso anatin'izay zavatra izay zavatra hita tamin'ny omaly any koa moa zany teny amin'ny zaridaina Antaninarenina ianareo efa nanomboka ny resadresaka nisy ohatran'ny teatra kely hitako izay na dia tamin'ny télé tany Maivatanana fandraindray amin'izany ihany le izy tsara ihany le izy ka manaitra be le izy fa resaka fifidianana le izy mbola tsy tonga vola le izy comédie mifandray amin'izay ka misy an'ry Frédéric Albert ry Grunze dia ry nareo voatonona tokoa Araora Avria toy izy ianao toy izy tompoko. Dia izay le any an-tananay le eo am-pariviana Analakely rapitso manomboka amin'ny 10 sasany hatramin'ny 4 ora sasany tolakandro. Tena raha izao fahitako anao zao satria raha ny fandaram-potoana tatao anatin'ny fandarana rivotra dia miresaka eto ka 7 ora sasany hatramin'ny 8 ora sasany afaka miresaka eto foana nefa hatreto dia efa tapitra sady ny zavatra tianao resahana inona le Ivorary? Ivorary ONG Ivorary mpanao inona? Fikambanany firaisamonim-pirenena dia ny tanjonay zany amin'ny vohy ny fahitsiana ao anatin'ny tetikasanay dia sehatra maromaro no idiranay ao anatin'izany resaka ady amin'ny kolikoly ny resaka fanabeazana eo ihany koa ny fanentanana ny olona andray anjara fifidianana izay dia mpikambana ao anatin'ny ivitoerana safidy fanaraha-mason'ny fifidianana. Fa le avoria le hetsika ho atao rampitso ihany no atao hoe avoria andiany voalohany io sa efa nisy an'io taloha ary mbola ety hisy ve amin'ny taona ho avy?
ity? Andramone tena tsara be. Wow, le thé? Miesy ity tena tsara indrindra. Ary ianao koa ve tia le thé? Bien sûr, tia be. Ianareo koa andramo le thé fa tsara be. Manaletaeta tsara ery. Hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao amin'ny vidiny mirary. Baobab Bank Madagascar dia manamora ny fiainanao miaraka amin'ny fanokafana konta amin'ny alalan'ireo masoivo eran'ny Madagasikara. Mora, aingana ary azo antoka, mpandraraha, mpiasa, mpivarotra venao. Tongava fa afaly mandray anao zahay. Miaraka amin'ny compte Baobab, mahazo carte bancaire, chèque, fiantohana ary fomba fandoavam-bola amin'ny alalan'ny mobile banking. Aza misalasala ary manantona ny masoivo Baobab Bank akaiky anao. Ahitanao ireo tolotra maro samihafa mamaly ny entaentanao. Baobab Bank Madagascar, libérez votre potentiel. Ndao iaraka ivoatra isika ampiasao ny karatra Hypokitra. Hypokitra ilay pokitra anao tsy mila mitondra lela vola mandehandeha, karatra kely fotsiny dia ampy. Hypokitra karatra visa afaka ametrahana sy andefasana vola, ahafahana miantsena manerana an'izao tontolo izao sy manatateraka amin'ny fandoavam-bola amin'ny internet. Karatra manan-kery 10 taona tsy misy sarany fanampiny, mora ary azo antoka ny fampiasana ny Hypokitra. Manatona ary ny masoivon'ny positra malagasy akaiky anao. Hypokitra ampiasaiko n'aiza n'aiza. Positra malagasy mivoatra ho anao. Mandritry ny fadim-bolako, Softex bleu sy violet no ampiasaiko. Na amin'ny atoandro, na amin'ny alina, milamintsaina tsara no sady mahazo aina. Na le violet vita amin'ny coton, na le bleu vita amin'ny alvéolé, mety be amin'ny vatako daholo. Ny vidiny mirary hatrany. Ndao izara isy fifaliana miaraka amin'ny lavage Kiri. Manomboka ny 7 oktobra ka hatramin'ny 15 desambra izao. Dia nanokana 10 ariary isaky ny boatina lavage Kiri iray lafo isika ho fanampiana ny ankizy sahirana. Ny vokatra voahangintsika amin'izany dia entina hanohanana ny kantina amin'ny fikambanany Akamasoa izay mikarakara ankizy tsy latsaky ny arivo sy ray alina. Ndao ary irahina ho an'ireo zanantsika. Lavage Kiri parce que c'est bon de rire. Lavage Kiri. Fly Technologies afaka anjifanao ireo entana azo antoka avy amin'ireo marque fanta-daza maneran-tany. Climatiseur, réfrigérateur, congélateur, gazinière, machine à laver sy kojakojan-dakozia maro karazana. Ao koa ny Smart TV, ordinateur, imprimante, téléphone solaire, smartphone sy accessoires samihafa. Tongava ary eny amin'ny magasin Fly sy ny mpiara-miasa aminy manerana ny nosy fa fanomezana maro be no miandry anao amin'izao faran'ny taona izao. Fly Technologies, la technologie pour tous. Pour vous, oui, vous qui envoyez de l'argent. Savez-vous que les frais d'envoi d'argent depuis l'application Orange Money baissent de 50%? Faites vite! Téléchargez gratuitement l'application Orange Money Afrique pour faire encore plus d'économies sur chaque transfert. Orange Money, toujours moins de frais. Tsy misy tonga lafatra, saingy izany no mampiavaka antsika. Asehoany maha izy antsika miaraka amin'ny collection vaovao nouveau carnet Aigle d'Or sy les stylistes Fantadas Tatel Air. Tongava eny amin'ny magasin, asehoany mampiavaka anao. Sahy mirehare, misy ho an'ny lahy sy ny vavy, ny lehibe sy ny ankizy. Vokatra natao an'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka ary vita avy amin'ny hoditra 100% sy vita malagasy 100% hatrany. Ary tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba ahafantaranao ireo vaovao farany. Aigle d'Or, manandratra avy ny antsika. 3 ho avy ny fifidianana, itobaka ny vola, izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao. Tadidio kanefa fa endrika kolikoly ihany izany satria tokony ny hevitra no hibaiko ho safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandaniam-bola sy mitaky ny fangaraharahan'ny loharan'ny-bolan'ireo kandida mandritra ny fampielezan-kevitra. Ndao isika hiara-handresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry izao mba ho fifidianana lavitra ny kolikoly no iainantsika amin'ny 3 Profitez de cette période de l'année pour souscrire à un nouvel abonnement Internet. Choisissez les offres Flexi by Blue Line et profitez du meilleur d'Internet sans engagement. Toute recharge avant la fin de votre forfait sera toujours à prix promo. Obtenez votre forfait de 6 Go valable pour 30 jours à 28 000 arrières. Rendez-vous auprès des points de vente Blue Line pour plus d'infos. Merci. Ay, softy-tout. Eona zany ny vandehan'ny sao. Tony tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy, rehefa matevina. Ay. Marary kibo ianao zany.
Alors ngamba indramkely aloha za papier toilette sauf titoanao zany siranga sao dia mba misy WC asindramkely aloha zafady nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorti doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Salut, joyeux anniversaire. Mandina sy malamalama ery any tary any lasany Rasoir Bic ihany akino ampiasay koa sady maranitra tsara ny maharitra ny Rasoir Bic ho anao vehivavy koa efa misy Rasoir Bic natokana ho anao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Rasoir Bic ihany ampiasaina isanandro. Wow, mixti, la guavana joli bonbon, miaraka amin'ny Joxy Pecto. Mety azonao fanomezana lehibe toy ny motoscooter, TV écran plat, subwoofer ary bon d'achat ahafahana miantsena any amin'ny tranombarotra lehibe. Fanomezana hafa mihoatra ny 10,000 isa ihany koa no zaraina manerana ny faritra. Ny lalao dia manomboka ny 7 novambra ka hatramin'ny 12 desambra ho avy izao. Toy izao ary ny fandraisana anjara. Manangona ny fonosana bonbon Joxy Pecto full wheat izay ahitana jok glacé sy jok ary Pecto dia atao anaty valopy midy tsara asio ny anaranao feno ary adresy ilarana finday. Atero ny mivata joli bonbon eny amin'ny épicerie, magasin Aigle d'Or, super musique Analakely, Fouille BJB akaiky anao na koa en poste, boîte postale 82 83 Tsaralalàna. Ny fisariana dia ny 20 janoary 2024 amin'ny 7 arivo ao amin'ny TVM sy ny TV Plus Madagascar. Manakery na fony taloha na fony vaovao. Vaovao be efa tonga izao ny Farilac mon premier biscuit. Biscuit vita malagasy natokana ho an'ny zaza no atolotra Farilac. Ilay namana akaiky ny neny, manampy azy amin'ny fivelarany ara-batana sy ara-tsaina. Biscuit be ronono, manana tahana siramamy mifanaraka amin'ny filan'ny zaza ary indrindra tsy misy simy artifisialy. Malefaka ery no sady mifanentana amin'ny haben'ny tanany. Andramany ho an'ny zaza 2 volana na mihoatra. Farilac mampitombo ny zaza malagasy amin'ny fifaliana. Fantatrareo ve fa miverina ny yaourt Yama? Andrafa tsy le taloha io miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafistika mitondra hery sy tanjaka. Ilay yaourt manampy anao hiatsika tontolo andronao misy tsiro vanille, fraise ary coco natao ho an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yama, ilaiko tsotsotra. Vous souhaitez continuer vos études, concrétiser vos rêves, oser l'excellence en poursuivant votre cursus à l'ISCAM avec sa formation initiale au master. L'ISCAM est le tremplin vers vos plus grandes ambitions. Un bel avenir vous attend et il se construit maintenant. Inscrivez-vous au 032 11 256 32 au 020 22 256 27 ou sur iscam.mg. ISCAM, be the change. Canal+, Naisa et Madagascar. Amin'ny valora maraina eto Madagascar, fotoanan'ny fampalalam-baovao erana amin'ny Bandekama. Manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary andesika anaraka ny fampalalam-baovao amin'ity maraina ny 12 novambra 2024 ity. Ny raharaham-pirenena no anokafantsika ny fampalalam-baovao amin'ity maraina ity nanoloana ny fikasahan'ny olo tsy fantatra amony ny ben'ny tanàna n'Antananarivo Naina Citoyenne dia nanao fanambarana ny filohan'ny repoblika ka tamin'izany no nanambarany fa toetra mifanohitra amin'ny kolotsaina malagasy sy ny sotoavina ny herisetra ka noho izany dia manameloka tanteraka izany ny tenako hoatrany ny filoham-pirenena. Makahery ny fianakavian'ny ben'ny tanàna ny filoha ary miantso ny mpitandro filaminana ikaroka sy hanokatra fanadihadiana mikasika izay fikasana saika hamono ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra izay. Pejin'ny politika fa tsy takona fenina intsony ny fahavitsin'ny solombavam-bahoaka tonga manatrika ny fivoriana etsi-tsimbazaza amin'izao fitoam-pivoriana ara-potoana izao. Noho izany indrindra dia manao antsoavo amin'ny biro maritry ny anteny meram-pirenena ny solombavam-bahoaka rasy manana Paul Berana ny fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Rosy mba hanamafy ny fiantsoana ireo solombavam-bahoaka ambarany fampivanga-bao mba hiakatra ivory tsy ny olaka izy nilaza fa izay tonga ihany no tonga mivony ary misy ara solombavam-bahoaka tsy mbola hita mihitsy akoatra n'ireo ambarany fa mandeha lava mivoaka any ivelan'ny ranomasina any.
Tontolon'ny foto-drafitra sa hiditra amin'ny fanamboarana ny lalan'ny masoandro ihany koa ny fitondram-panjakana manomboka izao izay tafiditra ao anatin'ny atao hoe PEM na ny plan d'émergence de Madagascar izay ny ministèran'ny asa vaventy no iandraikitra ny fanatanterahana izany lalan'ny masoandro izany faritra valo no voakasiky ity tetikasa fanamboaran-dalana ity dia ao Anosy, ao Androy, Atsimandrefana, Fitovinany, Vatovavy, Atsinanana, Analanjorofo, Sava sy Diana. Adisy ihany koa lalam-pirenena enina misa enina ho tafiditra ao anatin'izany fanavoazana ny lalana izany. Pejin'ny kolotsaina hiditra amin'ny andian'ny faharoa ny festival de rire Jokoso. Maro ny toerana andalovan'ity fampisehoana izay sady mampitokiky no mampimety ary isy mpandray anjara hatrany amin'ny 5-30 ho avy amin'izany. Ny mampiavaka atsy dia ifandrobona n'ireo matianina sy ireo vao misandratra ary isan'ny ampiavaka amin'ity andian'ny faharoa ity dia ny fisian'ny fampimezana izay tanterahana amin'ny teny frantsay. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity dia ny tontolon'ny fanatanjahantena lavo fantelony indray ho maneriva ny ekipa pirenena malagasy ny AQ eo amin'ny taranja handball raha ny katroka tamin'ny elefanta vehivavy ny Côte d'Ivoire tany amin'ny kanina ny handball izay atao any Dakar tany niondrika tamin'ny isa 70 no 4-10 ny AQ an'ny Madagasikara midika izany fa raraka tanteraka izika amin'izany fifantsanana ho an'ny kanina atao any Dakar izany fa kosa mbola noho ny lalao amin'ilay atao hoe lalao fiadian'ny toerana na match de classement. Eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra nivoaka omaly ihany koa ny vondrona anankiroa, ny vondrona avaratra sy ny vondrona atsimo ho amin'ny fidinana ny tompontakan'i Madagasikara eo amin'izay taranja baolina kitra izay na ny Orange Pro League izany. Azo ambara fa samy mafimafy avokoa na ny piray vondrona ho an'ny Conférence Nord na ho an'ny Conférence Sud. Rasako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RDJ amin'ity maraina ity manasantsika hatrany anjo tsy tapaka ny fondarana rivotra. Mbola ho avy eto indray ny namako Larissa Ranefson mitondra ny fampahalalam-baovao antsika rehetra amin'ity tontolo andro ity. Mametraka ny veloma mandra-piresaka dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika samy ho tahin'Andriamanitra tompoko lahy sy tompoko vavy. Rivotra masiso tompoko lahy sy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Mbola mity vaovao fa rehefa avy eo amban'ny vaovao na soferana taxi be izay manary fakany amin'ny arabe dia eo ihany koa tsika ranetsa avy eny amin'ny tanàna tsika tanàna karanetsa meno zany fambatombo ny sin'ny rivotra eto zany resana momba ny tranontsika. Ie, dia mankasitraka ny bandeka maloha nitondra fampahalalam-baovao teo mbola eto ihany koa ny vahintsika anentana antsika faraparany kely izy amin'ny hetsika izay karakarain'zareo. Iny ary mankasitraka indrindra. Averika any ilay hetsika izay karakarain'ny fikambanana firaisamonim-pirenena malagasy dia ny avoria izay nomezana sehatra ny mpiara-monina antoka rehetra amin'ny fifanankalozan-kevitra sy traikefa hitondrana fampandrosoana. Raha pitso fa 19 volana novambra amin'ny 10 sasany maraina ny fotoana omenay anareo eo amin'ny parvy Analakely. Tsisy fididirana. Tsy misy fididirana, ho natao an'ny olona rehetra tsy akanavaka izay misy trano eva mandinina leloha hevitra efatra dia ny fahazoam-baovao ny fahafahan'ny vehivavy sy ny olona mana fahasembanana andray anjara amin'ny rafitra ifotony fokaonandoha. Eo ihany koa ny resaka fiarovana ny zolombelona sy ny pampaneny lakolosy ary ny loha hevitra faefatra farany dia ny fifidianana. Ohatra mamperitreritra anahy ihany rehefa za zao makamaka tsaina an'le izy ao ilay zavatra iseho ao anatin'ireo trano eva ireo ohatra hoe makeo amin'ilay pampaneny lakolosy azy ohatra ny fiarovana ny pampaneny lakolosy ina zavatra isy ao anatin'ilay trano eva ina zavatra hitako ao ohatra sa isy olona iresaka ve ao misy afaka mifanankalozan-kevitra ve sady mijerijery soratra mantantany zany dia misy an'izay mihitsy misy tompona andraikitra eo raha resaka pampaneny lakolosy zao zay dia transparency internationale zareo no tena mitarika an'io ahitaky io misy ahitaky ataony zareo makasika an'le ahitaky tsisika
Atsika fahazoana andray avonaino an'izany misy an'ilay lalàna mikasika ny fiarovana ny mpiaro ny zon'olombelona izay mbola tsy napetraka eny anivon'ny atemera moa ilay izy dia misy aitaky atao mafanaraka amin'izay. Resaka zany le atao ao anatin'le trano eva kokoa. Resaka kokoa no atao zany fa tsy hoe hijery soratra mipetaka eo amin'ny rindrina eo akory. Na misy écran mandeha dia mandefa sary. Misy karazana fitaovan-tserasera ho zaraina ihany ankoatran'ny hoe fifampiresahana misy fampahafantarana atao mahakasika ilay lalàna. Ao anatin'ny fanokafana ve misy fandraisam-pitenenana ao anatin'ilay izy no miteny sa tonga dia hoe misokatra fotsiny ny trano eva dia manatona eny amin'izay hoe manitikitika ny olona. Amin'ny sivy sasany misy fandraisam-pitenenan'ireo tompon'andraikitra maro misy avy misy estrady zany sy an'izay. Izay indrindra. Barona mpanetana misy mpanetana ho amin'ny fahaza-matahotra. Misy solotenan'ny ministera maro samihafa sy ireo maso ivoa eto an-toerana ihany koa andray anjara fitenenana mialohan'ny hanomboana ilay hetsika. Ity moa fanontaniana mety manitikitika ny olona ihany kanefa tsy fantatro na ao anatin'le zanak'hevitra izay ho resahana na tsia fa ohatra ny hoe hitondra tenin'ny olona mpametra fanontaniana amiko foana fa inona marina le ONG. Ny atao hoe ONG le fanalavana azy dia fantatra hoe organisme non gouvernemental fa mpanao inona zany avaiza zany fa matsimbolana zany izy ny mpikambo anao anatiny ohatrohatry zany. Izy zany tahaka ny toeram-piasana rehetra fa famatsim-bola misy mpamatsy vola avy any ivelany izany hoe misy tetikasa tsy voatery fa nisy ny ohatra fa ny anay zany fomba fiasan'ny ONG amin'ny ankapobeny mamorona tetikasa anankiray mandinika hoe inona ny olana anakin'ny olana mitranga eo amin'ny fiarahamonina dia manangana tetikasa mifanaraka amin'iny dia eo no mitady alefa matsim-bola avy eo. Ny olana aminy tsampa foana ao anatin'ny resaka imako ny tsara mahafinaritra foana ilay zavatra ataonareo resaka fifidianana ilay teny amin'ny zaridaina n'Antaninarenina zao mahafinaritra mihitsy ilay resaka satria misy comédie film misy olona tany maiva tanàna izay tonga dia vaky-batsilana mihitsy ilay izy. Ny olana nefa dia izao fantatritsika ihany ilay atao hoe système marinareo anatina ONG ny mahafantatra izay système izay mafy ny système efa napetraka tsikelikely nefa mo tsara foana ilay manao an'ilay izy ka ary izay tena miencourage be anareo indrindra fa ilay hoe lanceur d'alerte sy sisa zany ilaina ilay izy kanefa izao sofiniza ilay miaino dia anahoana rehefa atsoaty satria volana novembre tsika izao dia misy an'ireny ilay alefanareo amin'ny radio ireny momba ny resaka fifidianana retretikeo feon'ny andro ilay feon'ny andro mihitsy ilay izy dia mandeha amin'izay zany toy ilay manifestation ataonareo itony matetika ny olon-tsotra sarotra ny mahazoazo tonga eo fa ny olona efa vita tafika masina paroasy ihany ny tonga iaino misoratra masina izay ilay nuance kely tiako tenenina dia iny ilay mandeha makany amin'ny olona iny mihitsy zany asa mbola tokony ataonareo ihany koa raha misy ny finiavana zany hoe tsy manao fotoana anankiray lehibe satria hitanao na esplanade ny hôtel de ville na ny zaridaina n'Antaninarenina na ho ataonareo ery amin'ny canal olympien na ho ataonareo eny tanimbaribe tsy mitantatra azy ny olona efa vita tafika masina ihany ny tena tonga eo raha manao fanadihadiana nareo fa misy olona zany ny tena hoe ataovy eo raha ngava zay ara sahirana fa zay koa raha tsy haina hifidy na tsy hifidy amin'ny 3 sy 4 arivo zavatra zany no ohatranay za lanceur d'alerte famidona amin'ny rindrina le midona amin'ny rindrina io misy olona tena miteny amiko mihitsy tsy rarahako le tsy rarahako io zany enao mbola tsy tafiditra ao amin'ny mihitsy akory ary raha tafiditra ao amin'ny ary enao mbola andresy lahatra indray dia manamafy anareo ONG zany zany rehetrarehetra zany manamafy ny anareo hoe engany mba hitozo ianareo amin'ilay zavatra ataonareo fa misy ary mijery film amin'ny vidéo de qualité hoe tena ONG hafa mihitsy ty jery ONG BAC le film tombo tavalokatra ongo BAC izy ny azo ty tonga dia hoaniko mivantana mihitsy fa enao mbola eo sady miraro soa salama farany kely le tena tanjonareo amin'ny olona rehetra mihitsiny amin'io nisy ny hetsika rapitso le tanjona zany fandray sauve-tidoze fandray amin'ireo loha hevitra efatra ireo dia misy tanjona samihafa ilay izy raha resaka fa le fahazom-baovao zao misy ilay lalàna mahakasika ny
fahazom-baovao loi sur l'accès à l'information caractère public LAICP. Izay indrindra mbola tsy tonga eny amin'ny antemera izy hatramin'ity ny andro nefa efa miditra amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa somary manome fanazavana kely Ianao moa zao tsy andraikitry loatra l'izy tsy andraikitry loatra l'izy oa fahafatapatatra eo ihany fahafatapatatra ihany ary fa mitovitovy amin'ny fahafantarako azy ihany fahafantaranao azy dia mba hazavaina kely ho an'ny olona zay mila fanazavana momba an'izay izy io dia efa nikononkononina ny volavolan-dalàna mahakasika azy io mazava ho azy reny volavolan-dalàna ireny dia misy ny fepetra zay tsy maintsy alehany hoe makety dia makety dia makeroa ka rehefa tonga teo anivon'ny gouvernemental izy dia tsy maintsy mandeha eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernementa dia makeo filan-kevitry ny ministra zay fomba fiantso fotsiny koa moa izy io fa mahakamo be le fomba fiantso azy ny gouvernementa ny mpikambanao anivon'ny gouvernementa dia ministra ny filan-kevitry ny ministra nefa ny mpikambanao anivon'ny filan-kevitry ny ministra ministra ihany fa saingy ny filoham-pirenena no mitarika an'izay le filan-kevitra zay somary fomba fiantso hafahafa ihany zay anankiroa zay amiko dia rehefa nandalo tao amin'ireo filan-kevitra ireo izy tsy tafavoaka ny antony dia ity ho anay olona avy ity velany zany zaho miteny an'io ity fahafahana maka vaovao etsy sy roa ity dia zavatra saropady indrindra ho an'ny olona izay mieritreritra fa mpitondra firenena satria raha ohatra fotsiny zao te hametraka fanontaniana hoe taiza no nazahoana ho an'ity tomobila raitra be ity amin'ny karama ohatrinona dia mieritreritra ny mpanao gazety fa azony atao no mandeha manontany an'izay any amin'ny fomba namoahana ny vola hividianan'io tompona andraikitra ambony io an'ity fiara raitra be mitetina amina miliara raina roa ity zay amin'ny kapobe nefa tsy mahafaly ny mpitondra io ka rehefa tena tonga izy io dia finiavana mihitsy ataon'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernementa hoe avoairanga izy io dia misy hoe hitadiavana ny marimaritra raisana zany mba hivoahanyity le izy manko zao ohatranay zao miandry an'le lalàna resaka omidasiny sisy lavitra ny lalany resaka lalàna sy ny fampiarana ary ny force exécutoire ny hevitra anankiray mbola mandalo labyrinthe mihitsy ny atao hoe labyrinthe nefa rehefa tonga ao am'le valon'ny farana izy dia le tompony lakle mihitsy indray tsy ao misy hoe labira tonga dia fa lakle fa natsipony anaty rano ray mantasoa ry mifanena am'izany ianareo nefa ny zavatra hitranga dia ambivotra no asy be ao anatin'ilay zavatra be dia be moa miresaka zany dia tuzy zany fa za iresaka momba ny ambatomamana rehefa aveo mantsy rehefa mahazotoa ie mbola manana raha hafa ihany koa mivahintsika raha tsy misy amarana antsony izy ankasitrahany ianao no vahinty eto amin'ny fandarana rivotra makasitraka be dia ianareo fampiresahana fa la resatsy fitena akasitrahany ianao zany taloha fa nahazo lesony mety vita soma tsara sy atotosa zay kasaina amin'ny oram-pitso eny tompo makasitraka mbola afaka mivahintinareo miteny akony raha ohatra ka izy moa anareo teo miantso toy zao le resaka ataoko ho anareo le namana taxi be hivato de zany hoe le teny ataoko ity zany dia teny tsy misorona satria ilaina no mba manefa nytony resaka tony nisy taxi be ny vato nisongona anay teo imerina foana tamin'izy mbola tsy nisongona fa nandeha dia nahazo lalana tsara izy nanipy fako zany hoe mosara zay tiavina nisinandelo ilay sofera maheno tsara angambonareo amin'ny taxi be ny vato fa ny zavatra ilaina amin'izy ity dia zao mifampiteny ianareo fa tsy hoe sazinana roana sy sisa kory tsy hany kory le izy fa ny chauffeur anisany tokony ho filamatra ao anatin'izay rehefa tandrifindrifiny secours saint jean baptiste de la salle nanipy fako izy avy ao anatin'ny fiara dia nisongonanay izy dia nitenenina hoe aza manary fako amin'ny arabe ry chauffeur dia nijereny tsara izy ay fijerenanay moa zany dia ohatra ny tainy mbavadika tsy olana iny aloha tsy olana iny aloha misy tompony zany tsy olana iny aloha afaka 5 metatra taorinan zay misy ambotaiazy nanipy hoditra le tsy izy dikany fampazany hoditra le tsy eno le teninay fa ozy izy hoe tsy raha rahako ary jereo fa mbola maditra ary mbola manao ny zavatra tsy mety tao anatin'io misy meme satria goteliba le ao anatin'le fiara le miteny misy meme le mpandeha tsy mampanino zany zaka foana zany resaka zany fa ho anareo ao taxi be ny vato omeko ny numéro le fiarakodia 81 85 TBF ndraindray manko ny olana amitsika menakavy piray tanàna eo e ry be ny tanàna penjy ry be ny tanàna ny talata maty any izay zao ka
manjary so dia mifakalahelo isika rehefa mifampiteny fa ilaina miteny zavatra tahaka an'izao. Ilay chauffeur n'le taxi be ny vato 81-85 TBF dia manipy fako teny amin'ny arabe ary rehefa nitenenina izy a dia vao mainka izy nanipy ohatra le tsy ny olona mihitsy le io mifampazana io zany dia zao raha mijery rétroviseur izy raha mijery rétroviseur izy ka olona mpandeha ao anatiny zany na eno an'le teninay daholo le mpandeha am'le sisiny ampitiavana sy pahatsorana le mifampiteny tena ampitiavana sy pahatsorana tsisy resaka akory andao hiady sisy isaka hoe hidina am'le taxi be dia nisy tontolo eny zay sapitana hafa ndray zany fa mba mifampitenena le rehetra tsisy hoe sazy angatahana akolo tsisy hoe sazy tsisy ninao hafa zao e mba mifampiteny fotsiny eo le rehetra voaresaka ao amin'ny rivotra isika aleo mba ho filamatra koa tsika mifahadiovana satria zao manao taxi be vato nareo fa tena merina fono nareo nanary elefako ny amin'ny commune anay any sisy numéro moa le moto le nanisindrelo raha mifanenamiko le rehetra satria za mandeha taxi be foana amin'izao zany dia resaka am'le ria hoe matonga elala izy mba nitenena tamin'ny radio ilaina ihany le mifampitena ohatr'izay be dia be zao mirevy hoe teo tenena amin'ny radio dia andeha anipifako izy aiza le ragoty mba ho resandry zalany amin'ny radio voateny le titsika voateny le titsika raha izay nitondrantsika an'ity fiainana ity hoe manao zavatra tsy mety mba ho voateny sy ny sisa lasa fampianaran-dratso an'le olona zay hoe andao nanao zavatra tsy milay dia voaresaka fa ny anazy zany tiako atao dia mba fampiresaka fotsiny tsisy hoe sazy angatahana akory tsisy zay manipy fako eny tsisy hoe sazy akory fa asasiana ihany raha ohatra ka dia ilaina ny sonora vao mandreo keny amin'ny arabe any Chine dia miditra amponja sy mandreoka any Dubaïko moa takataka an'izay fa atsika zay resaka izay tsy ny voateny eto amin'ny radio akory ny mampriare sy mampadedaka ka hoe io zay efa voateny fa ny teny zay tovolaly mitondra le fiarakodia no jereny tsara ao anatin'ny fiarakodia taxi be ihany koa dia nisy mimeme ekeko hoe imezanareo foana igoty rehefa manao zavatra eny amin'ny arabe tsisy olana mihitsy zany fa ny anahy raha izy koatra ny adidy amin'ny sivisy mo zavatra io nisy moa nandefa message misy malaza hoe itsika gasy dia miaina ao anatin'ny mesquinerie ka dia io ny fiainantsika dia mba hazavao kely le mesquinerie ngamba tsy dia ho hazavaina be dia manahoana fa ohatrany hoe manao fiainana pokaty manao fiainana tsisy saina manao fiainana tsy ampiheverana dia manao zavatra maivamaivana eny anatin'ny fiainana eny dia manana ratsiratsy manabokaboka olona manao zavatra tsara zay ny olona mesquin miresaka eny an-dalana ihany anako zany le lahy eny an-dalana le tonga dia le ny tanany ary ampivoany ary rehefa mifanena amin'ny vehivavy vao omaly mihitsy zao ny tratra raha ohatra zany ka hoe manana le eto ambany mihitsy le izy zany ambany foatra mihitsy le izy zany raha ohatra ny hoe manao akanjo misetrasetra mety mbola ka za nanao akanjo misetrasetra fa za rehefa miakanjo malaladalaka foana fa le raha misy lalana malalaka be fa tena tonga izy dia mirirana manapakanaofavoazana ara-tsainy reny olo reny aryrany tokony izy fa saika mikapoaka tam'le fa le eloko fotsiny vaovao dia tsy foko nikapohana tam'le fa tsy raharahana izy valao sy many le elo fa tsy manina tsy misy raha ohatra akazo atao andraso aloha mba misy zavatra tiako tenena kely alohan'ny andehanako satria tsy eo moa amin'ny fotoanany agenda azafady indrindra tena mialatsiny fa androany no misokatra ny antsoina hoe mois du photojournalisme etsy amin'ny trano sary ka ireo mpanao gazety ireo pakasary mpanao gazety na ireo mpanao gazety pakasary tsy fantako fomba filaza azy dia anao fampirantiana sary isokatra amin'ity androandroany ity zany etsy amin'ny trano sary etsy Ambohida eo amin'ny anta taloha no atao hoe trano sary izy io dia trano natokana hanaovana fampirantiana sary androany misokatra mandritry ny ray volana mandritry ny ray volana dia ao foana zany izy io ka tsy voatery hoe zay resaka sary mipetapetaka amin'ny rindrina sy amin'ny chevalet izay ihany no mety ho hitantsika eo fa isy fifanakalozan-kevitra ihany keo momba ny photojournalisme isy karazana master class na fampianarana ihany keo momba ny antsoina hoe photojournalisme na ny sary an-gazety marobe dia ny tantarany zany photojournalisme zany ihany keo hitantsika ao izy ny mpakasary malaza indrindra amin'izany eto Madagasikara io resaka io izy ny mpakasary malaza indrindra tamin'izany izy ireo mpakasary tany aloha tany izy ny mpakasary amin'izao fotoana izao manana sary ampirantiana ao dia anasana rehetrarehetra mazava ho azy ny olona tia sary ny olona tia sary dia tena anisan'ny asaina ho avy eo ihany koa satria resaka sary ty resaka photo ty resaka ty ka na ianao tia sary photo na ianao tia sary peinture hosodoko dia tongava foana ao indrindra fa rehefa tia zavakanto moa ianao dia tongava ao fa mandritra ny ray volana amin'ity androandroany ity no misokatra le izy mandritra ny ray volana fa 5 ny volana novambra androany hatramin'ny fa 5 ny volana desambra ao amin'ny trano sary etsy Ambohida ao amin'ny anta
teo aloha no misy an'izay mois du photojournalisme izay asa rehefa nisy DG vaovao zay le antava pitsika atao le banta amiray volana ny Ambatomamanintsika reto ararotina ihany ilay hoe mbola maina ny andro aloha na eo ary ny alahelo amin'ny tsy fampiniorana amin'ny zavatra ambolena ny tranontsika eny Ambatomamanina ho an'ireo rehetra efa nitsidika teny moa zany dia voaresaka eto ihany koa le izy satria anisan'ny tanàna miezaka ny mihazona ny architecture ny trano ambanivohitra ary raha mijery an'ilay bokin'ilay vazaha maka sary manao souvenir amin'ilay hoe paysage de Madagascar isika dia anisan'ny tanàna mivoaka ao ny sarin'ny tanàna Ambatomamanina dia itsika indray amin'ny tanàna Karanetsa zany manana didy amin'ny fanatsarana ny trano amin'izao mbola maina izao satria taorian'ilay rivotra indray asabotsiry dia ny epaepaka kely ihany ny tafo zany ka dia miroso isika azosika atao ny miantso andrija miantso anako miantso anjaondra ary ny filamatra amin'ny resaka fikambanana tahaka an'izany moa zany matotsika mba miresaka eto dia atsipy amin'ny olona rehetra ihany koa hoe karakarao ny tranorazana karakarao ny trano raha mbola mijoro karakarao raha mbola azo atao ny mandeha mametraka olona mipetraka ao amin'ilay trano fa tsy trano mijoro fotsiny ho lasa filalaovan'ny dia zay dia mifampiantsika dia mbola averiko ihany io rehefa anelelelina amin'ny sasany fa mila amboarina ny trano mandrapatonga ny orana avy Ambatomamanina Ranetsa momba ny sotra ny rivotra naray anako na tsy maika beka fa momba ny resaka météo momba ny toetrandro izy ity raha mihaino satria mino fa misy mihaino isika any amin'iny fahatry Anosy Anosy Taolagnaro atraty amin'ny Taolagnaro ka hatrany amin'ny Cap Sainte Marie dia misy fihetsehon-javatra zay tena mampiteny météo mihitsy fa mila fitandremana dia tsy ino tsy akory fa rivotra ny rivotra le voalaza teto tamin'ny tapabolana angambotsika ny teny momban'le hoe tiomena misy rivotra tena hafahafa be mihitsy amin'ny faritra atsimon'ny nosy io ary io dia rivotra mpiseho saika isan-taona fa enjana dia enjana io rivotra io ary io dia miteraka ny fahamainana tsy mitondra ranon'olana akory io tsy mba hoe rivotra misy tafio-drivotra ka avy eo misy oram-baratra tsia rivotra fotsiny amin'izao mitondra vovoka mitondra fasika ary anisan'ny tena manimba satria na ireny tafotrano ireny aza akipaky ny rivotra io noho ny hamafina dia mazava ho azy resaka phénomène météorologique zany izy io dia anisan'ny ampitandremina ihany koa ho anareo zay maheno amin'ny faritra Anosy sy faritra Androy ao ary ampitao any namana any raha ohatra ka maheno ianareo misy lalao iarahana amin'ny Sofidido manomboka androany zany hoe isan-kerinandro isaky ny talata zany nandalo tonga le vandy maitso anjeran'le public tsy mbola tsy nandalo izy dia rehefa zay olona mpoasy miantso any aloha no miantso lalao miaraka amin'ny Sofidido dia rehefa zareo rehefa manontany anareo mitany misaky karazana Sofidido dia Sofidido rouleau individuel ny anankiray Sofidido paquet de 6 ny ray ary Sofidido parfumé ny anankiray zay zany raha hoe ny karazana Sofidido fa hafa indray izy raha hoe anitra ino ty andramone tena tsara be wow le thé pièce ty tena tsara indrindra ary ianao koa ve ty le thé bien sûr tiay be ianareo koa andramo le thé fa tsara be manaletaeta tsara ery hitanao eny ampivarotra mahazatra anao amin'ny vidiny mirary Baobab Bank Madagascar dia manamora ny fiainanao miaraka amin'ny fanokafana konta amin'ny alalan'ireo maso ivo eran'ny Madagascar. Mora, aingana ary azo antoka, mpandrarà, piasy, varotra venao, tongava fa afaly mandray anao zahay. Miaraka amin'ny compte Baobab, mahazo carte bancaire, chèque, fiantohana ary fomba fandoavam-bola amin'ny alalan'ny mobile banking. Aza misalasala ary manantona ny maso ivo Baobab Bank akaiky anao. Ahitanao ireo tolotra maro samihafa, mamaly ny entahitanao. Baobab Bank Madagascar, libérez votre potentiel. Tsy misy ny tonga lafatra saingy izany no mampiavaka antsika asehoy ny maha izy antsika miaraka amin'ny collection vaovao nouveau carnet Aigle d'Or sy les stylistes Fantadas Tatel Air tongavy any amin'ny magazay asehoy ny mampiavaka anao sahim rehare misy ho an'ny lasy ny vavy ny lehibe sy ny ankizy vokatra natao an'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka ary vita avy amin'ny hoditra zato isan-jato sy vita malagasy zato isan-jato hatrany ary tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba hahafantaranao ireo vaovao farany Aigle d'Or, manandratra avy ny antsika. 13 ho avy ny fifidianana, itobaka ny vola, izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresendahatra anao. Tadidio kanefa fa endrika kolikoly ihany zany satria tokony ny hevitra no ibaiko ho safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandanim-bola sy mitaky ny fangaraharahan'ny loharanom-bolan'ireo kandida mandritra ny fampelezan-kevitra.
ndao isika hiarandresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavondra lampifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry izao mba ho fifidianana lavitry ny kolokolo no ianantsika amin'ny 13 Profitez de cette période de l'année pour souscrire à un nouvel abonnement Internet. Choisissez les offres Flexi by Blue Line et profitez du meilleur d'Internet sans engagement. Toute recharge avant la fin de votre forfait sera toujours à prix promo. Obtenez votre forfait de 6 Go valable pour 30 jours à 28 000 arrières. Rendez-vous auprès des points de vente Blue Line pour plus d'infos. Merci. Ay, softy-tout. Eona zany mifandeha toso. Tony tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy, rehefa matevina. Ay. Marary kibo ianao zany. Aleo rangamba indraminy kely aloha zany papier toilette softy-tout anao zany. Merci rangahy. Sao dia mba misy WC asindramina kely aloha zafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Soft-Doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Fantatrareo ve fa miverina ny ahota Yama? Andrafo tsy le taloha io a. Miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafistika mitondra hery sy tanjaka. Ilay ahota manampy anao hiatrika tontolo andronao e. Misy tsiro vanille, fraise ary coco natao ho an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yama, ilaiko tsotr'izao. Vous avez le bac en poche? Allez au bout de vos ambitions. Osez l'excellence en intégrant l'ISCAM. Avec sa formation initiale en licence, l'ISCAM est le tremplin vers vos plus grandes ambitions. Un bel avenir vous attend et il se construit maintenant. Inscrivez-vous au 032 11 256 32 au 020 22 256 27 ou sur iscam.mg. ISCAM, pays de change. Sahiratsana mafy a, kohaka indray ny zanatsika sady misefosefo no sahirana miaina. Voan'ny sery kely fotsiny izy e. Mio fanafody kohaka izy dia afaka io. Mandriza zanako izany. Ampanginina. Hainareo ve ny fahasairana ny ray aman-dreny? Tia ny toanao ny zanany. Zava-dehibe ho azy ny fahasalamana. Ny hevitra izy ireo fa mety ny ataony. Nefa diso tanteraka izy ireo. Ino iany fomba fifohany rivotra e? Sao tokony entina any amin'ny tovom-pahasalamana izy? Fizanany fotsiny tsika. Fisehon'ny aretin'ny taovam-pisefony izany fomba fifoka rivotra izany. Ary indrindra rehefa mihamihomby izy. Raha midoroto reto ray aman-dreny reto ianao vao mitondra ny zanako any amin'ny tovom-pahasalamana dia mety ho tara loatra. Marina ihany ianao raha matoa. Eto aty ny zanako dia ndao haingana ho any amin'ny tovom-pahasalamana. Ray aman-dreny mety mamono ny zaza ny pneumonia. Ento avy hatrany amin'ny tovom-pahasalamana na ny toby asiany zanakao raha mikohaka sy aingana no mahazatra ny fisefony. Aty amin'ny Blue Line TV ora te ahita ny Coupe du Monde 2022. 3 alina ariary fotsiny dia afaka mijery mivantana ireo lalao baolina kitra hifandona amin'ny firenena maneran-tany na amin'ny finday na amin'ny tele io a. Ankoatra ireo fandaharana ankafizinao dia azonao arahana avokoa izao ny faninanana ara-panatanjahantena rehetra any amin'ny Blue Line TV sy Easy TV by Blue Line ary ny fotoana e. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Teo andravoanga ny tantarainy namana teo Larisa dia misy tomobile mandeha dia manarafako amin'ny arabe dia misy polisy teo bus dia misy polisy teo nisakana ny polisy le izy dia niteneniny le olona satria hita hoe izy ny nandefa le izy hoe midina ianao dia rofo ny fakonao fa arabe ty fa tsy fanaripako ty tsy saotra azo tenenina mihitsy tena izy anaty kitapinao any le izy dia tsy navelona andeha mihitsy le taxi be raha tsy efa nidina naka n'ilay fakona tsipiny ilay olona. Zay ny tokony ataontsika rehetra. Salama e. Salama tompoko. Radrefin ilalao softy to e. Fantanina ho an'ny Radrefin rany. Mitanisa anitra softy do ianao. Izy telo mihitsy moa zany raha ny tsara ianao teo. Telo? Vanille. 20 000. Tsy 20 000 fa vanille aloha le izy. Marina zay vanille zay. Oh, da tsy dia haiko. Inona le anankiray le maitsomaitso? Maitsomaitso? Tsy dia haiko loatra. Ameko fantanina fandrona ianao dia raha mamarina ianao dia omeko loka ianao ary ny vita inona softy do?
Vita inona ny softidou? Vita malagasy. Vita malagasy za miala raha drofin fa raisiko ny anaranao tsotrany raha fanontaniana dia mamerina izay resaka izay ny resaka fahalalam-pomba ny resaka fiarahamonina ohatran'le tenen'ny Larissa teo hoe olona tsy ampy ny zavatra rehetra any rehetra any ange manahirana ange ny fiarahamonina rehefa le mivoaka ny trano ianao dia mifanerasera amin'ny olona rehetra ianao aleo azy ianao tsy miresaka sy manao zavatra mihitsy manjary hita le ohatrany hoe le fiafina be any anatin'le fiainana manjary ohatrany indraindray mifanasorena amin'le fiarahamonina io Salamatoko saky lalao softidou to. Lalao very. Fantaninao anao arany, inona ny toetra mampiavaka ny softidou? Inona mampiavaka ny softidou? Tsara fanina. Malefaka tompoko izy dia double ny épaisseurany dia ny couleurany épaisseur. Dia manana couleur manga. Tsy mora maninona izy? Tsy mora maninona? Tsy mora maninona. Tsy mora mitsoka. Tsy mora maninona izy? Tsy mora mitady vola. Oe, lasa le ramatoa. Azafato. Hoe tsy mora maninona. Ay, teneno arany, tanysao ihany arany. Dia izy koa manana ahoana vao afaka mamenana kely ve to. Efa namarina anankiroa ianao fa aloha raisiko ny anaranao any a? Sota to. Dia manao an'le miteny amin'izay amin'le farany ary le hoe sao dia mamisy ny fifampiresahana eto araka le resaka nataoko teo mety le mpandeha tao anatin'le fiara le nandatsaka an'le izy fa raha ny tokony ho izy ny reseveratry ny chauffeur ihany koa zany filamatra amin'ny fitenenana amin'ny mpandeha rehetra. Le izy moa zany ohatrako zany hoe tatoato mandeha taxi be 114 ako mandeha makeny Ambohibao dia mandeha taxi be Nivato na Ambohidratrimo makeny Belerina makeny Ivato efa mahafinaritra ny fiarahamonina ao anatin'ny fiara sy ny fandaminana loha tsisy misisika sy ohatran'izany ary rehefa mijanona ka tokony hivoaka le olona dia le mifampiandry sy ny sisa tsy izay tena mbola nahita loatra le eritreritra le tonga dia miainga sy le mifanisika sy ny sisa mbola ny mampalahelo fotsiny ndraiky koa ny ohatra hoe raha ohatra ka milahatra eo amin'ny taxi be ka tonga ny taxi be dia mba tia le resy mba atao raha misy ramatoa eo na vehivavy reny le mitrotro zaza na vehivavy fotsiny aleo zareo le resy handeha aleo zareo foana mandeha ohatra eo rivotra ve ien tompoko mirabanao eo salafatoko saky mba ilalao amin'ny lalao softidou. Mitanisa karazana softidou ianao? Karazany misy anitra izay ny anankiray ina moa izy teo paquet de six dia ray sisa indray individuel re tena marina be mahay ianao ndrasy fa raisiny ihany zany anaranao mankasitraka tompoko za aloha tena naitana tao hoe softidou ty anisan'ny tena enjana teo amin'ny fakanany paosin'ny olona sy ny fon'ny olona amin'le fampiasana azy za aloha mahita tato amin'ny rivotra tena tsara reto le softidou fa le izy keo tsara koa ny atsitsiko mihitsy eo le elina le netiko nodiny eo mbola tsy nitakirana mihitsy Nicolas mangataka dia saiko mividy eny saiko mividy softidou saiko mandeha mividy ihany miakatra ny voatabia fa vitsivitsy le hoe vokatra miakatra amin'le fizarana ndraiky koa aloha zany tsy tena hoe seuseo be fa hoe mahafinaritra satria mifanoro zay sy ny zokinay any Ambatondrazaka zao fampianatra resaka miaraba tompoko miaraba nareo ny graine de vie any ty miaraba amin'ny mpiaino misy le olona miantso aty fa ny graine de vie zany dia efa azo atao hoe manerana any Madagasikara fa tsy dia tena hoe eto Antananarivo rery ihany ho an'le olona ty mamboly zanak'azo reo dia mampafantatra an'izay fotsiny izay afaka manjifa na any Sambava na any Diego na any Manakara na any Antsirabe na any Antsiromandidy be dia be ny graine de vie eto Madagasikara fa tsy eto Antananarivo ihany dia zaraina maimaimpona daholo anakazo eny tompoko fa veriko fotsiny le numéro téléphone zany le 033 11 653 90 nga misy manoratra le lika maty tsy misy manoratra le lika maty mamirakartia
Izay efa mahafantatra misy anareo dia tsy mila Saingy efa mahafantatra e. Ok ary. 33 firy izy teo? 33 11 653 90 653 90 na 34 04 047 93 47 93 ao ok ary sotratika rehetra dia mila mamboly aby mila verina ny tontolo iainana fa tena simba miovaova mafana mangatsika ohatr'izany olo voainjafy sotra tompo mankasitraka tompoko dia sady makasitraka eo dia sady anonokely ihany koa ty azafady ny orinasa mamokatra ny softitolo ho anjy hoe mbola te hilalao manaraka na androany dia ny Selupac Madagascar izay ny mbola tsy nitenena teto mihitsy izay fa ampahafantarana antsika mety tafiditra ao anatin'ny fanontaniana ihany koa mankony ataovy bebe loka dia atao sarosarotra mbola tsy betsaka lokany softito e misaotranao mahazo nefa tsy milalao akory mbola tsy nanotran' izay makon'izay aho miaraba tompoko mankony miaraba tompoko salamy mirobo tapoka mba saika ilalao softito azafady eo raha ny eny foana ianao to dia to dia le tonga dia le zavatra anteneniko teo no antaniko anao iza ny orinasa mamokatra ny softito orinasa mamokatra ny softito hay andrasarany aoarany mitanysa antra softito ary ianao e zay koa mbola tsy nisorata karazana softito antra ka antra afa le antra aloe vera de vanille dia raha sisy nature lavande ay andrasara lavande ina aloha le aloe vera ny teny gasy ary avaona iantsa kosa zany e mankasitraka madama dia raha sy niantsa ambadika ny anaranao fa za miala ianao vaoana niantra softito vanille lavande aloe vera so dia mba misy alakely dia mba mitadidy foana amin'izay tsika fa manjary lasa tsara fanabe ako manakoroa ihany nareo marina dia mikoloka foana fa misy koa aloha zany hoe rehefa manana finiavana ilalao le olona dia omeny izy manao nadolo nareo miarabe aizy mbola mamerina ihany ao anatin'ny elanelany tahaka an'izao zany fa amboarina ny tranontsika eny Ambatomamana ho anareo izay maheno foana an'izay anisan'ny tanàna mahafinaritra hoe mbola misy toerana ray sisa mbola misy lalao ray anankiray mbola hoan'izay mbola tsy nilalao mpanao mobile money fa rehefa very ny pisina mobile money iny dia lasa nytolo tena ohatra sahirana be ry zareo zany hoe le telefônina fandefasandreo azy eo amin'le miasa amin'ny casse-point zany ohatra very le telefôna matomaly misy vola fa tavelany trano le telefôna zava maika ny ino moa le fanazavana ndraiky ameko teo le resaka le hoe manamboatra n'le trano sy le hoe tontolo ambanivohitra sy ny fambolena sy ny sisy ilalao ianao allo ilalao ianao miaraba tompoko ilalao ianao mba mety mahazo kely kabinevy azy andamina zao fa eo misy eo ka fa tsisy papier resaka zavatra fa mety angalatsy ampilalao softito za zany mahita hoe tsika malagasy dia tsy manaiky fanovana mandeha any amin'ny tsara mihitsy eo dia misy manangatseka tatapika hoe ie le ministry ny angovo ny andeha privatiser any Jirama aiza koa ny teny raha misy miaino izy ny manahirana fa raha vela amin'izao koa ne tsy maninona ka tena misy miaino mihitsy satria mandeha tamin'ny tele le izy eny dia manangatseka fotsiny amin'izao dia manendrikendrika fotsiny amin'izao nefa le ministre io tena miaro mihitsy zany zao tsy lelaka mihitsy le misy ny teny hoe tsy amidy Jirama tsy amidy fa io no tokony velomina satria fleuron ny tokony atao fleuron ny entreprise malagasy rehefa tonga le olona nova hoe tsy mety ny atao ohatran'izao fa andao vaina ohatran'izao le zavatra dia sakanany efa fantareo zavatra tsy mety mandeha dia mbola tizina dia davina andeha ihany asa iantso an'izy angambany andeha tatrana an'le izy indray iantso kanadianina sa iantso afrikanina tena tsy masika fa tena mifoko madio zany dia efa miteny azay zay misy le zava veloma mandeha ny WhatsApp ka mankasitraka namana ola tsara
mandeha ny WhatsApp ho an'ny any ivelan'le manontany mandeha ny WhatsApp ho andro zareo any Maurice zay mpiantso antsika eto. Hitanay ny mpandeha taxi brosy sady tianazy. Ny mpandeha taxi be avetsy amin'ny kinapo sa mankany an'izany inona re anaran'le tanàna teo mankany an'izany Menatsimo any le izy ohatrany misy ariary zay. Allô? Salama toko. Manao ana? Salama. Mirabanao mba saika kilalao kely. Mba saika kilalao kely ianao. Firy nieny tsara ianao androany? Maheno ka. Iza ny orinasa mamokatra ny Softido? Vo androany izy niteneniko teo, vo teo izy niteneniko teo? Allo arany ovaiko indray mifantaninao anao arany inona ny toetra mampiavaka ny Softido arany? Izany sady malevaka matevana. Ankoatran'izay? Tsy maninina? Tsy mahay. Eny efa namarina anankiroa ianao fa raisy ny antsa foana ihany ianaranao ianao zany fandininy nahazo ny loka tamin'ity andro an'ity. Mateza izy tsy mora rovitra, tsy atahorana netsina ny toeram-pivoahana malefaka tsara ary matevina. Zay le mahatonga izy hoe matevina, rososina be mihitsy. Lehilahy niantso teo andala no mividy crédit dia miverena miantso fa tapaka le. Tapaka niantso ao ny anaranao. Tsy miantso ianao dia tsy voaraiko ny anaranao dia alaiko le. C'est le pack Madagascar zay le orinasa mamokatra ny Softido. Honorary. Manjary lasa tsy maheno le olana e. Tsy rarahako. Manjary tsy maheno izy manaraka rehefa milalao. C'est le pack Madagascar. Miarabatoko. Toko ahoana mba tsy hitany somary manam-pahaizana kely hoe inona ny tena tsara hitondrana amin'ny firenena le politika ve sa le économique le technicien sa le olona mahay politika zay fotsiny mba tiako mba vahavanareo kely raha mba misy mahay mamany zay azafady. Ny ano fijateny ireny amin'ny mahako azy atambatra ireo dia mahay mampiasa azy tsara. Ny andray aloko technicien. Mitambatra dia zao manko ny antony mahatonga ny adihevitra ao anatin'ilay izy. Ny mitantana ny firenena tsy vitan'ny teknika 100%. Fa raha zany tonga dia matematika milamina be dia vita. Gouvernementan'i Gabriel Ramanantsoa tamin'ny voalohany transition teknika. Zany hoe tsisy olona anatina antoko politika mihitsy raha fahalalako azy tamin'izany. Ny gouvernement tsangana di gouvernement technocrate. Allô? Allô? Salama toko. Malalao Softido amin'ny talata indray amin'ny herinandro any amin'ny faharoa amby roapolo volana novambra. Faharoa amby roapolo fa 7 amby roapolo ny fahaenina ny fahatelo amby folo volana desambra zay ny lalao iarahana amin'ny Softido anankidimy isaky ny lalao zany no mahazo ny loka raha mamarina ny fantaninareo dia manomboka amin'ny herinandro efa manomboka masikasika kely amin'izay. Mba verina ole misy fantanina lotrano ray etratrano roa. Zany hoe nisy fanadihadiana mipetraka zay mahazo an'le olona. Ny fanazavana zany dia ilaina ihany miakatra ty etratrano ohatra. Hoe ahoana fipetraky ny etratrano satria izay zany malaza indray tato etratrano. Ny etratrano ve misy karazany roa, misy commune dia misy percepteur centre fiscal. Misy trano aloha trano. Etratrano fekibona la ceinture de la maison. Ny etratrano zany tokony moraina ihany vera. Nefa sarotra enta samy ampary ny anaran'le tanàna teo ry Allô? Manao ano? Miaraba toko. Zay ny ina vao ano? Vavao aty io mba hitenitenile any marina misy le amboatsela ty papidevany dia soferako manary ny papo tena andala. Tsara zany no papitenao reny tena hoe tsara rena fa misy minitra tamin'ny tena teny no tena mazaka tenetana sady amin'ioka dia zay problème kanefa tsara rehefa misy matamin'ny tena teny mba fianarana amin'ny hafa dia mba hitenitely amin'ny tena tera namely todana sofera iny marina olona koa fa fiatsika mety zany reny ampy saraba dia mba ohatra hoe ianao manao an'ireny fety reny tsy mety reny tokony mba hifampiresahana izy tonga dia akilasy
zay fa amirahasoany zao e eny ary tompoko mirahasoanareo any any koa e le tiako lazaina am'le teo a le mifampiteny a zahako tena miteny fotsiny misy tsotra matetika mampiteny betroka be ngery le roa ny olona tenena ihany koa tenena hoe mba mazaka tenenina rehefa mahafantatra ianao salama ranandry Masakila softidua azafady lavitra loatra ianao le izy ko matsiny ny araka le resaka nataon'le namana teo hoe rehefa misy ny azafay kely le misy anina kely loha azafady eto aloha de tena resaka vopeny manakara moa zany resaka tsika revo tsika no miantso eto ny fampandrosoana zany aloha ny tsara kokoa no miresaka anazy tsy haiko na tamin'ny 2009 na tamin'ny 2007 no tapaka ny pont ny manakara be fadidiny gote ngamba reny eny magnevo nisy camion mafinaritra izy efa vita aloha zany ny fampikatonana an'le izy ny ery amin'ny lohany sy ery amin'ny vodiny am'izao aloha mafinaritra zay aloha amin'ny fitondram-panjakana reny continuité de l'état moa tsy haiko tsony na hoe manaona fa misorana zay nanamboatra anazy de vaovao faharoa antelo mantelo an'izay efa manomboka ihany koa ny hitany goto le manakarabe le plage manakarabe efa manomboka ihany koa iny atao iny efa manomboka ihany koa ny fanamboarana iny atao ohatran'ny eny Fort Dauphin ohatran'ny tany Fort Dauphin atao ohatran'ny Los Angeles de zay vaovao mafinaritra ny fa tsy azo ilalova zay vaovao neny zanabe misy levinany eo iny misy levinany eo hitanao tsara misy izy zany ahoana honora ahoana letsy akory honora akory izany atao laela izany atao laela mafinaritra manao ela nitsy le verba ela so de mba misy eseko ela azondramino aleo raha ngamba samy anao challenge an'iny zavatra tina nareo ve raha maremarika ohatrany hoe feon'ny tintin zany le raha zoky amin'iny so de misy eseko ela azondramino boksatranty fisotranareo tompoko kokory mimia izy amreny izany kokorina kokory mimia salama tompoko bonjour Larissa salama goaty salama ianao salama honora misy zavatra mba nampalahelo kely fotsiny le tamin'ny vaovao teneny Vandakama teo misy be dia be le olona maty hita amin'ny tambazotra serasera nefany ny meratsika za voasaka isy amono dia atao malaza be le izy dia zay mba mampalahelo anay hoe fa manina ny fanavakavahana ohatran'izany azavao tsara hoe azavao tsara aratsorona le ataony teny olona zany aloha amiko zany aloha le manavaka an'le izy aloha zany tsy avana fa tambatra daholo fa tsara ihany le ozy le olona zany raha ohatra vao misy olona maratra misy mamono sy ny sisa fa maneho atao malaza be tsy malaza be fa ny antony mahatonga an'iny madama de zao olona fantatra le izy olona fantatry ny olona rehetra le izy alefa miteny olo moafidy teto Antananarivo le izy manatra tompoko manahoana izy ao rivotra hoe rivotra ve avaty Maurice any tsara rivotra somatsara ianao Maurice ao io azafady hoe mba saika alohana an'le fivoty teo amresaka fahadivana zany satria tena raha ty Maurice zao misy olona manary fako any an-dalana votaja mitovy ny olona nangalatra ihany le izy tiako atongavana tokony atao anatin'ny lalàna tsika malagasy mihitsy le resaka fahadiovana sy fandriampahalemana fa goragola be le lalàna Madagasikara goragora zany tsy mampandroso ny firenentsika io mampalahelo le izy aty zao raha misy olona manary fako izy mahita de miteny raha ohatra ka hoe mbola manao velo ohatran'ny le nataony taxi be izy de alefanay polisy le numéro ohatr'izay le izy de
raha olona mandeha tongotra raso indrindra atsika malagasy rehetra raha olona mandeha tongotra manipifako zo tovy ihany io tokony zay raha olona mandeha tongotra ohatrany tsy de mbola nahita aloha hoe manary fako nefa tsy de mbola nahita goragola be le lalàna atsika malagasy mampalahelo sota betsaka tokony indranona fa tsy lalam-pisidianana ihany no amboarinao amin'ny epingira fa tokony mba asiana pitsopetsa sotra indrindra tompoko de mirary soa atsika rehetra mpiara-miasa rehetrarehetra mila fanazarana ny zavatra tombaratra amin'ny omaly sy tamin'ny asabotsy fihavanana sy fiara miraba tompoko manao ny ianao salama tompoko manao marina ny tenyle namana ray teo avy aty Maurice koa moa zany miantso de maheno tsara mihitsy zay miaina aty efa amatona maro mihitsy tena zavatra ray tenenina amintsika de zao tsy mahita polisy tsika aty zay aty za moa tsy mahita polisy mitondra basy eny an-dalana tsy mahita polisy milanja kalakiny koa avy eny an-dalana fa ny polisy tompoko de tena atahoran'ny olona vao mijoro fotsiny satria nahoana lalàna ny tena zava-dehibe ny olona aty itsika malagasy tsy tia fihezana tsika tsy tia lalàna nefa tsika midradradrada mangataka fampandrosoana tsy afaka mandroso zany tsika raha vao tsy ao anaty disiplinina zay zany zavatra tokony mipetraka anaty toe-tsainy malagasy tsirairay zay tsisy firenena mandroso sans disipline zany hoe samy manao zay tiany ataony eo tsika nefa tsika miteny ampandrosoe de rehefa tsika manipy any am'le mpitondra sy mpitantana reo efa ohatr'ireo foana fa raha vao tsika vahoaka koa ny tsy manana toe-tsaina iova tsy mandroso zany Madagasikara tsy voatra zany tsika malagasy zay fa tiako tenenina zany mankasitraka tsika zany tsy tokony hoe raha misy olona manao fiatsika ray ohatra hoe polisy de mandeha manampita olona amin'ny arabe na polisy manampy olona mandeha olona marary eny an-dalana tsy tokony mahagaga zany fa zay nge ny tena ilaitsika polisy mitandro na mitsindro atsika vahoaka malagasy tsika zany zavatra mahagaga atsika zany efa zavatra tsy mahagaga aty fa zavatra tokony hagaga raha misy soratra eto hoe tsy azo anaovana maloto nefa misy olona manao maloto ao zay ny tokony hagaga nefa zany zavatra tsy mahagaga atsika efa ohatry ny fiainana andavanandro a Madagasikara sotra betsaka tompoko soranao e za moa na tamin'ny herinandro nampirisika aloha mba kely vita atsika satria zay le adiditsika am'le hoe sahi miteny efa mahita zavatra sy de mety sahi maka fanapahan-kevitra amin'ny zavatra hita fa tsara raha mahita olona manao zavatra ratsy de aleo miteny de za moa efa nilaza tamin'ireo olona zay nitanina tamin'izany hoe fa mivonoana ianao zay miteny fa opa ianao zay ratsy zany ny valiny azonao raha miteny ianao teny ratsy ny valiny azo avy aminao olona mangarika olona manao teny atao hoe tsy voahevitra hoe ianao nga inja inona koa nidiranao am'izany ianao nga polisy ianao mamanay ianao nga mamanay zay ao tafiditra satria sarotra be le izy fa mila mivonona am'izany zany ny raitany razany alao miteny sahi miteny tsy mety eo fa le izy keo ny fanampiny tokony atao zany ohatra hoa misy polisy zany eo akaiky eo de tsika tsy mila mizatra n'le tondrotondromolotra fa tsy misy mitonga lafatra saingy izany no mampiavaka atsika asehoy ny maha izy antsika miaraka amin'ny collection vaovao nouveau carnet Aigle d'Or sy les stylistes Fantadas Tatel Air tongavy any amin'ny magazay asehoy ny mampiavaka anao sahi mirehare misy ho an'ny lasy ny vavy ny lehibe sy ny ankizy vokatra natao an'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka ary vita avy amin'ny hoditra zato isan-jato sy vita malagasy zato isan-jato hatrany ary tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba hahafantaranao ireo vaovao farany Aigle d'Or manandratra avo ny antsika Baobab Bank Madagascar dia manamora ny fiainanao miaraka amin'ny fanokafana compte amin'ny alalan'ireo maso ivo eran'ny Madagasikara
Mora, aingana ary azo antoka. Mpandrarà, piasy, varotra venao. Tongava fa afaly mandray anao zahay. Miaraka amin'ny compte Baobab, mahazo carte bancaire, chèque, fiantohana ary fomba fandoavam-bola amin'ny alalan'ny mobile banking. Aza misalasala ary manantona ny maso ivo Baobab Bank akaiky anao. Ahitanao ireo tolotra maro samihafa, mamaly ny entahitanao. Baobab Bank Madagascar, libérez votre potentiel. 13 ho avy ny fifidianana itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao. Tadidio kanefa fa endrika kolokolo ihany zany satria tokony ny hevitra no ibaiko safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandaniam-bola sy mitaky ny fangaraharahan'ny loharanom-bolan'ireo kandida mandritra ny fampelezan-kevitra. Ndao isika hiara-handresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry zao mba ho fifidianana lavitra ny kolokolo no ianantsika amin'ny 13 aiza amin'izay isika eto Antananarivo ho famaranana ny 15 taona nitarika ny anga te manolotra ho antsika 25e mamilay faratomboka ao Antsahamanitra ny alahady 20 novembre 2022 manomboka amin'ny 2 ora sasantolakandro nasena manokana rebika ny karatra sy famandihan-toerana dia azo jifaina mialoha ao amin'ny super musique Analakely 25e mamilay faratomboka fampisehoana adiny evitra tsy miady vaso ny anga zato isanjato seho karakarain'ny VFL Fany mpanohany ARB partenaire média RDJ. Seho tokana irana amin'ny teorakody vao Mikia. Ny alahady 27 novembre 2022 amin'ny 3 tolakandro ao amin'ny CCSK Antanimena. Irana aminao ireo kantony teorakody vao sy ireo hira vaovao. Aza tonoinary teorakody vao Mikia ao amin'ny CCSK Antanimena ny alahady 27 novembre amin'ny 3 tolakandro. Ny karatra sy famandrihan-toerana dia azo vidiana ao amin'ny gasy tsara andravoangy sy super musique Analakely. Partenaire média RDJ. Profitez de cette période de l'année pour souscrire à un nouvel abonnement Internet. Choisissez les offres Flexi by Blue Line et profitez du meilleur d'Internet sans engagement. Toute recharge avant la fin de votre forfait sera toujours à prix promo. Obtenez votre forfait de 6 Go valable pour 30 jours à 28 000 arrières. Rendez-vous auprès des points de vente Blue Line pour plus d'infos. Merci. Ay, softy-tout. Ona zany mifandehan-to sao. Tony tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy nefa matevana. Ay. Marary kibo ianao zany. Alors angamba indramo kely aloha zany papier toilette softy-tout anao zany. Merci ranga. Sao dia mba misy WC asindramo kely aloha zafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Softy-Do. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Atulki Live Prod, au vive, Arbistor Wantik, Cirque Mumuta Ngozabe, Artuinawe, voilà! Nella 18 décembre, manomboka amin'ny 2 sasantolakandro ao anatin'ny palais des sports Mamasina. Dia super-héros Miraculous, Spiderman, Obelix, Isortiera sy ny fafa, Moana, Trafala, Bella ho amin'ny Coco, dia isarino tsy isarino. Izy fivarotana kilalao sy déguisement Ngozabe, Face Painting. Partenaire Mada All Sport, Cat Express. Tatasneny, sezaray ankiziray, amin'izay ny ankizy tsy teritery fa milamina tsara mijery. Partenaire média RDJ. RDJ am Siv Maraina. Rivotra. Misy dia miraba an'izay raisy mivahiny se salama. Mirabanao ny fandaharana fanapahan-kevitra reo moa no akatia anina ilazy inona manko transfert Baobab Bank resaka transfert internationaux. Oui hoandray tsy hita le olona zay zany ary ty hoditra-kondro ty ahoana tena Baobab Bank transfert internationaux Andriamatoa Zo Christian Ranevson lazao re marina
lazalazao ary ia miarabantsika rehetrarehetra miaraba ny eto amin'ny RDG dia miaraba ihany koa ny PNO Jaina transfert international eo resahantsika zany mampahalalantsika zany fa efa azo atao ny ao amin'ny Baobab Bank Madagasikara ny manao ny virement international avy aty makany avy any makaty ia avy aty makany avy any makaty zany amin'ny alalan'le compte Baobab anao zany miaraka amin'le réseau international dia afaka mandefitsika manao virement makany ivelany amin'ny banque rehetra any ivelany dia afaka mandray ihany koa virement any amin'ny banque ivelany maketo mariana moa zany fa dollar no resaka aloha ny olona afaka mampiasa anazy dia ohatra hoe reny mpandraraha ao amin'ny import export reny afaka mandoa facture d'importation facture d'exportation eo ihany koa zany le association mandray fanampiana avy any ivelany reny afaka mampiasa azy koa dia reo olona ihany koa miasa ho an'ny any ivelany ohatra hoe reny call center reny le société any andafy fa ny olona miasa dia amintsika dia afaka mandray karama zany avy any ivelany makaty amin'ny alalan'izay le hoe transfert international zay dia maro ny tombony avyntsika ao anatin'izy io ny tombony voalohany resaka dollar tsika euro zany tsy manao euro azafady indrindra disko ela azafady euro aloha no resaka teo euro le izy ialana tsina amin'izay fahadisoana zay fa euro zany ny vola vahiny ampiasaintsika amin'le transfert international zay misy tombony maro izy io ny tombony voalohany moa efa lazaiko teo hoe le compte Baobab anao zany ampiasaina miaraka amin'le réseau Swift international dikan'izay zany azo antoka tsara aloha sécurité zany aloha nresahantsika eto tsy dia misy atahorana loatra ny fahatongavany volantsika manarak'izay ny afainganany satria eo amin'ny 2.70 eo dia tokony ho tonga positionné le volanao ary ny farany indrindra ny sandany mora kokoa izy zany amin'izao satria amin'ny Baobab Bank ny anaovanareo anazy dia mora kokoa le transfert international sandale izy zany ho an'le olona any amin'ny alalan'ina ny andefasany azy avany io avy any zany dia amin'ny alalan'le banque misy anazy any mety foana zay banque any mety daholo le banque rehetrarehetra eraka zao tontolo zao zany mampiasa an'le le swift zany le plateforme international ampiasain'ny banque rehetrarehetra io dia raha vao misy an'izay le swift zay zany dia afaka mandefa vola dia Madagasikara fa somary navana hoe le olon-tsotra teo ohatra hoe olo compte personnel za personnel za mbola tsisy efa izy ka mitansaiko teo manko le mpandraraha ny association reo olona miasa ho an'ny société vahiny fa ho an'ny olon-tsotra ihany koa mety misy fanampiana ohatra aide familial dia azo ampiasaina le transfert international amin'izay fotoana zay fa tsy hoe ry goty any andafy honora aty dia manana compte Baobab honora dia alefandra goty avy any andafy any izy ay mola tsy manana banky any manana anakefatra rehefa namidiko namidy la zany hoe honora zany manokatra compte Baobab dia alefany goty avy any ivelany avy any le vola dia tonga somatsara eo satria olon-tsotra entre olon-tsotra anankiroa zany zay na olon-tsotra zany na mpandraraha na association na orinasa afaka mampiasa le izy daholo mety zany saika amin'ny tany io ny any amin'ny arira ny eto sy ny any amin'ny faritra eto samy eto Madagasikara samy eto Madagasikara ia transfert national indray manko zay mety foana izy zany ohatrany banque zay amin'ny alalan'le application ny My Baobab iny koa zany etanitsika anao an'le installation le application My Baobab raha entre olona anankiroa manana compte Baobab dia afaka mifandefa vola eo ny eo transfert national izay ao anaty téléphone zay ve le hoe smartphone le amin'ny smartphone sa inona le smartphone zay fa le application alaina izy io le My Baobab zany alaintsika en Play Store dia installentsika zany efa nalefanareo any mihitsy zany ampifandraisitsika amin'le comptetsika ao amin'ny banque Baobab dia azotsika kirakiraina amin'izay le My Baobab io zany afaka miconsulter comptetsika afaka mijery ny relevé de compte afaka manao transfert makany amin'ny olona manana compte Baobab afaka ihany koa manao transfert any amin'ny reto mobile monnaie reto fanontaniana anankiray satria efa nisy ny banky teo aloha raisitsika ohatra amin'izany ny antitra indrindra dia ry BPOA
raha ohatra zany baobaba manana compte baobaba le olona ray andefa vola amin'ny olona ray manana compte BOA mety ve zany tompoko? Misy fiara-miasa amin'ireo banky rehetrarehetra ka de mety zany na ny fanohitra am'izay avy aty amin'ny BOA mandefa makany amin'ny compte-ny olona anankiray any baobaba le virement national zay ya azo atao interbancaire misy ny fiara-miasa amin'ireo banky rehetrarehetra na reo zoko indrindra na reo zandry indrindra zany afaka miara-miasa tsara reo. Mety tsara. Inona moa zany ny olana tsisy olana ny zany tsisy nininy tsisy olana zavatra tsindrina mafy fotsiny zany ny fahafahan'ny avy any ivelany mandefa vola mivantana aminao tonga de mirotsaka anaty telefonina mihitsy ve tonga de hita sarahako roa le le transfert international zany iny miainga avy any ivelany makaty na eto makany ivelany raha ohatra ianao zany manao installation an'le application My Baobaba de eo tsika le tonga de mahita le notification par SMS tonga de tonga le vola mirotsaka ny compte-nao aria ny vola 38 euros efa izy akoatr'izay ina koa ny zavatra vaovao aminareo ya manam-baovao maromaro zay entanina foana moa zany am'le lalao MoneyGram misy loka zany azo amin'io hatramin'ny 31 décembre izy io de entanitsika opération MoneyGram eny amin'ny baobaba eny amin'ny Masivo baobaba banque misy atsika rehetrarehetra fa misy loka ho azo amin'io misy télé écran plat de misy scooter akoatran'izay ny vaovao ihany koa eo amin'le My Baobaba ho atsika zay efa mpanjifa zay efa manana izy io mba entanina ihany koa zany anao mise à jour le izy satria arakaraka ny fanaovana le mise à jour no ahitantsika tolotra samihafa ao anatin'le izy de ny farany efa nifandray ihany koa zao ny M-vola sy ny baobaba zany hoe misy fiara-mihafa zany amin'ny M-vola sy ny baobaba azo atao ihany koa zany ny mandefa vola midika zany zavatra teneninao zany makany amin'ny M-vola sy aty amin'ny M-vola makany amin'ny baobaba midika zany fa mbola tsy manao zany ny Airtel sy izy ty l'Orange mbola tsy manao an'le makany aminareo ny Airtel sy ny Orange ny Orange efa misy efa manao koa ary lié amin'le application My Baobaba tsika zany avy eo amin'le compte My Baobaba ao zany le compte tsika tonga de mandeha any amin'ny Orange manana compte Orange Money tsika de amin'ny compte indray tsika afaka mandeha manao zavatra fa am'izao mbola vaovao be satria nanomboka omaly le izy le fiara-miasa amin'ny vola sy ny baobaba de mampilaza antsika zany fa efa misy koa io afahantsika manao an'izay interopérabilité moa tena filaza anazy sady afaka mandefa baobaba makany amin'ny vola de amin'ny vola makany baobaba raha any ampany zany ahy zany zao any ampany de hoe mila vola amin'ny alalan'ilay mobile money de afaka misitona vola avy ao anatin'ilay compte baobaba ohatra zany anao raha any ampany compte baobaba de manana M-vola any amin'ny toerana lavidavitra ianao mety hoe tsisy an'ny Masivo baobaba kanefa misy point M-vola de ataonao aloha amin'ny alalan'le application My Baobaba le misy code ampidirina zany maka aloha zany makato manao transfert aloha zany makany compte koa makato amin'ny téléphone amin'ny M-vola de rehefa tonga amin'ny M-vola ianao de afaka manao retrait eny amin'ny point rehetrarehetra fa fanohatra amin'izay koa mety M-vola makany amin'ny baobaba eo am'le mitena hoe manao le manana compte en baobaba ohatrina no manokatra compte eo aminareo zany zao manahoana mora ve sa sokafana ile compte anokatra compte aho ay tonga soa atao amin'ny baobaba zany zay filazana inasa zavatra ilaina zany tena tsara angamba aloha manatona le Masivo tena tsy mahay ty italien anankiray ty le raha ho tany saika eto le zavatra ilaina mako somary maromaro ay be de be tsy hoe be de be manahoana fa maromaro afaka manatontsika itsakaiky itsany misy itsy tsara lalàna itsy mipody foana itsy mipody tapenaka de afaka manokatra compte-tsika na 10 000 ariary monja ary de fa azo anokafana compte io manko anzala style za manana baobaba
za manana tena izy banky jiaby io ananany daholo se moramora zay kaiky fa izy 10 000 ariary fo volany ao azonao efa foanandrao zay asa maharitra firy volagny tsy miova mihitsy de atsony banky zay anao barakay fifandraisan'ny clience gestionnaire de compte ny fanazavana sy fanana langage tsotra ny olona tena zay ny qualité-ny ary misy ihany koa ny hoe ny tanora sy ny lehibe adevitra be teto moa le izy io fa ny tanora mitondra ny traikefany a ny système moderne amin'ny resaka système bancaire eo ihany de zay le tombony foana raha vao miditra franc ozy ny fiteny miditra franc fa zay ye fotoana faraparana kely sika monsieur Vonjy monsieur Zou Christian Vonjy Monsieur Christian malazao moa zay tena anaranao raha misy Zou Christian c'est là vous courez iny afinika ye mamaraparantsika rany ya etam-pamaranana zany de manentana atsika foana araka le zavatra nylazaina teo misy ny transfert international afahantsika manao virement international zany eto toerana makany ivelany ary any ivelany makaty eto toerana de akoatran'izay ihany koa le monogramme mbola mitongy dia ny application MyBaobab koa mbola azontsika installer na azontsika atao mise à jour de ny vaovao indrindra moa zany vao nanomboka omaly niseo gazety omaly ny fifandraisany fiara-miasa miaraka amin'ny hainy vola sy ny Baobab zay afahantsika manao transfert hainy vola makany amin'ny Baobab sy Baobab makaty amin'ny hainy vola ya sotra indrindra to ye manentana antsika rehetra zany mitongava manatona eny amin'ny Baobab Bank Madagascar de sady mahazo fanazavana misy kokoa nareo no sady tonga de afaka manokatra compte de sady raha rotsika ihany koa rehefa mahita ny côté za de to de sady Sendwave ny hitako rehefa mahita ny endrika kokoa Sendwave koa manko manohana ny fandarana rivotra am'izao miara-miasa ny fandarana rivotra ny sady manamora amina resaka fa ny tonga de tonga de téléphone foana ny Sendwave ka amin'ny alalan'ny Airtel Money sy Orange Money ny lalan'ny resaka dia eto amitsika miresaka izao de misy ny olona any andafy maheno an'ity rivotra ity misy ihany koa ny olona eto Madagasikara maheno an'ity rivotra ity ny circuit na ny lalan'ny vola amin'ny ankapobeny zany tena azavaina kokoa de ny avy any andafy makaty misy rarana firenena maro amin'ilay dokam-barotra avoakany Tainsmena mandeha amin'ny radio tsikiny bonjour c'est Tainsmena n'attendez plus une fa tsy le hoe bonjour là zany de tsara bonjour voici le bulletin pour la marine donnant les conditions météorologiques des côtes de Madagascar valables de jusqu'à 50 000 au large zany zany anahitany sarany letariara verika Tainsmena koa sotra jereo sao de ratsy zako de ny Sendwave zany fandefasana vola avy any andafy makaty ny fandefasana azy dia mampiasa ny volanao ao anatin'ny compte bancaire anao zany ianao de miala ao le euro alefanao na 10 50 100 euro sy ny sisa dia plateforme na toerana zay fiantsoko azy plateforme toerana ahafahana mandefa vola makaty amin'ny malagasy na manao aty na makaty a Madagasikara zany io resaka Sendwave io ny Sendwave zany dia efa manofa an'io lalana io izy ary mampiasa an'io izy andefasana vola avy any fandefasana azy de tsotra maka ny telefônina n'le olona de miditra ao anatin'ny Sendwave miditra izy zany ao anatin'ny lalana malalaka tsara ny Google sy ny sisy reny de mitape Sendwave izy mivoaka teo Sendwave miaraka amin'le logo ny Sendwave de misy pingouin kely zay ohatrany eo izy miteny hoe andefasako vola renao de manontany momba anao rehetrarehetra am'izay izy de manontany momba le olona andefasanao vola izy de manontany momba ny compte bancaire anao izy de manontany ny abetsaky ny vola alefanao izy reo karazany zavatra efatra reo ny anontany iny any farany izy de manontany momba anao de misy ny karazana hoe copiana passeport na copiana carte d'identité alefanao eo am'izay izy miteny hoe alefa am'izay de manontany izy hoe asina code promo ve amin'izao voalohany zao tompoko de hoe ianao eny de tapenao le code promo voalohany amin'izao amprosihana antsika miaraka amin'ny Sendwave dia ny code promo RDG tapenao amin'ny fandefasana voalohany fa sady mahazo tombony ianao mandefa no mahazo tombony andefasana raha reo tsy de teny hoe zareo atao fibetsabetsaka de am'izay betsaka koa fitombon'le de sady rehefa tonga aty zany le vola tonga de efa ao anariary foana mandray fotsiny ianao manatona an'ireny hoe cash point reny amin'ny alalan'ny Orange Money sy Airtel Money ihany izy
ia ameko fanamariana fotsiny zay mijery fa nectarine gasy le paiso na paiso makrel fiantso azy a de misy ny karazana nectarine mavo misy ny nectarine fotsy a de zay no fianakaviany fa ny paiso a manomboka amin'io nectarine na io izy tsy voatery nectarine makrel zay le izy de rehefa aveo indray a manaraka indray ny voankazo hafa misy ny voankazo tahaka ny voasary makirana mahiera ny anay zay mijaly tam'ilay ririnina ny tohitohy tamin'ny septambra teo satria raha namelana izy ny volana aogostra dia tsy de nisy tavela loatra nivadika ho voniny ilay famelana n'ilay voasary makirana dia 5 na 9 eo fotsiny no voniny vanina nefa ny tany amin'ny zato tany tamin'ny taona lasa manome vaovaonareo ihany momba ny fanamboarana vanille afaka mifanory ihany isika fa ny any avaratra ndrefa natsinanana no tena maheno io ny any tsy motsinanana no tena maheno io fa ny aly fototra anankiray amin'ilay zato no faly isaky ny mamofona le izy mahafinaritra kely le fofon'le izy de ny fivarotana ny karatra amin'ny seho lehibe tsy amin'ny palais des sports de mba miangavy ampitiavana ary dia manambara amitsika hoe jereo ny serasera sy ny communication rehetra na ny télé ny radio ary ao anatin'ny Facebook amin'ny compte ny live prod c'est-à-dire lalanson re masinory naivo fara dia ny la bande amomotana ny momota bobomiminy anaran'ny compte-ny tarika momota io ao anatin'ny Facebook dia misy ny page Gottlieb dia misy ny page momota page Gottlieb tsy de tena mamoaka loatra momba zay seho zay fa ny page momota dia misy an'keo samy mijery dia manazava aminareo izy hoe aiza ny karatra otrina ny karatra seza izy io mba fanirina ihany koa dia iroatra dieny meloa ianareo mba tsy ho mampalelo mahita an'le zaza rehefa amin'ny 20 Desambra zay vao tonga eo manao an'le akanjo Spiderman nefa tsy tafiditra 25 amilay faratoboka irana amin'ny tarika ny aingy ao Antsahamanitra ny 20 volana Novambra alahady izy io ny vidim-pirana dia 7,000 ariary tarika ny ainga ny ainga sy mpandiany mihitsy moa zany ny réservation kosa dia 12,000 ariary ny ahitana ny tabakila eo amin'ny librairie Saint-Paul malaza Andoharany fotsy anao amin'ny coiffure Michou Andoharany fotsy anao amin'ny pâtisserie la meringue Nosy Zato Andrefana na STLI be Masoandro Pitatafika na super musique Analakely anao amin'ny Flash Mada 67 hectares mangataka ititira koto vakina on'ilay poésie paiso ato de kokoko any Lucien Mijoro zay tsy nahazo kokoa nandritra ny fotoana ela ohatra ny andalo any akaikinareo any ako hitady n'ity zavatra misy temps numéro 30 ho vakina hoe ny voankazo an-jaridaina izy io za isaky miakatra ny voankazo de miainga mifanano ny mapoety ny tena moa zany indro ny poésie mitorana teny hoe paiso i donc sanao nay tafasindray maintsy ao tokotanay ny apaiso vonina mihitsy ilay paiso vokatra de ianareo moa zany anisany hihinana le izy amin'ny tahony ohatra ny ty voankazo any amin'ny morotsiraka tsy nanana any amin'ny tahony misy voniny zany hoe manaraka ny tahony iny izy de aveo mahazo ny sy ny zamalata sy ny makoba ohatra ny samy manirana indro ary voankazo an-jaridaina vokatra ny paiso atsy an-jaridaina tongava izay laiso tongava voamaraina feno ery ny tahony ngoza sady mena tsisy tsony ny antony hividianako ny atsena vokatra izy ato mena milondrehitra 10, 10, 100 tofototra mirehitra vokatra sy feno ny eto an-jaridaina finjany koa fa eno ny feondry maritaina tonga de mba ravo mitsaingo ka ny anjarany manakatra ny avo de tonga tsisy farany de falo mitangorona ny ankizy sy ny vorona ohatranytika le tsy zany mangalatra eo maritaina maritaina miandry azy somary tena masaka izy de hitany le izy hoe ity le tena masaka de rehefa tena mitsaingo ary maritaina de tonga ndray ny mpanatody atodina vitsika manidina sy ny atody dalitra de raha maharitra rona telo andro fotsiny de foy le olitra ao anatin'ilay paiso le tena masaka fa ny tsara indrindra foy vetivety kely manko ny fafoizany izy ny voankazo misy ohatra ny poma tsy tena laniny tsy tena voatsaingozalamle manatody fa mafy fa ny paiso ny voatabia koa lasa ohatrany hoe soma ny tokony hoanina de natolotra ny titia iny poésie iny ny ataon'ny maritaina maivoka de ny voaloboka azavaina kely le maritaina volovana izy fa misy izy eto rehefa masaka izy ka le ranon'ilay voankazo efa mivadika ho mamy zany hoe ny amidon tsaika tsony fa lasa ny glucose lasa mivadika ho mamy mahasitona azy na de voankazo mbola tsy loa azy de kakerin'le izy ho vaky
ary raha vao manomboka vaky izy indrindra fa ny voaloboka ny kaki de mihinana izy minanofo ny akondroko ihany ko zay naantona eo andavarangana de masaka de misy maditra izy manatsaingoka fotsiny de misitona mamofy akondro ty le maritaina mamofy izy mamofy voasany sotoniny aloha ny ilany de mitsaingoka an'le nofony am'izay izy rehefa avy eo de mampanimona le izy fa voasany tsaingohany lohany de sotoniny mahay mamofy akondro ny maritaina fa voasany amy vavange fa tsy voasany amy tanany sotoniny amy vava ohatran'izao le izy sotoniny le izy sotoniny tsy izy mety efa nanandrana izy ngamba de tsy matsiro le izy izy tena manana izy ka mamikotra amin'ny tongony a de sotoniny maritaina nge miteny ono maritaina moa zany ne nisany tena mpihinana ny voankazo aloha hoe fa amiko zany rehefa tena vokatra ny voankazo a de io le miteny hoe mba samy mitangorona ny akisy sy mivorony ity moa zany mampisy aingam-panahy le hoe vokatra le paiso rakena atao avaratry ny abattoir fa ity moa zany de ny paiso eny tokotany tamin'ny heritaona izy io tena lo be loatra no ny resaka atao anatin'ny orana nanomboka izy no masaka fa tamin'izao zany nety tam'ilay misy voaloboka moa ny voaloboka ihany koa de mila asininy ana aloha ny ataoko zany de le tavikena kely sy le CD fanoronoro eo ihany moa zany CD na hira kayamba reny zao ny alefa eo de tsy mihinana eo mihitsy le maritaina tena maro zany lasaka zany raha vao misy hira asina CD miantona CD tsy CD miantona de rehefa manjelanjelatra de azo atao koa no manisy bandy magnétique na bandina kasety de tavikena kely mitovy amy ratsan-tana maromaro antokantona etsitiny zalahy le zavatra nataon'le tsy tena mbola zavatra nataon'le olona any andrefa n'Antananarivo a nanana voaloboka sendrany lalovanay tsy tadidiko tsony fa idiny ao anaty sachet daholo no vokatra voaloboka afatotra kely le voaloboka zany ao fa misy lavaka ihany izy idirany rivotra mety atao ihany le izy satria ny voaloboka raha ohatra miara-masaka izy ka ioty anao ny alahady ohatra de lasa ratsy le izy ho tazanao ny alahady iny rehefa ho mihinan-kinana eo zareo izy mihinana nge tsy maninona satria izy de bibin'Andriamanitra mba mihinana zay sahaza azy ka le izy aripany misy mety zareo nge fampiantso misy aty misy kaly mitelina koa izy de fa kelikely de mitelina fa zay ny fikarakarana ohatra nyty le vanily ity zao misy namana teny amy fiara-madanina noroan'le izy tsy izy rehetra no nety ka lasa manitra fa ny akapiazany netinety ihany satria afaliana tokoa rehefa mamofopofona an'le izy ohatran'izao de mba mifanoronoro eo zany aloha zany ho anareo mitady an'le zana-boankazo a de any amin'ny ohatra hoe pepinière datsirabe sy ny aingonala zao ny any anafarako a de tonga ery amin'ny asiera izy manatitra azy ny resaka hazo ambolena indray a de izy moa le mizara le izy teo de grain de vie de mijereva ny grain de vie isika fa dia ilaina ny famboleka-hazo tsy reo boazo mantsotra fa asa be am'izao Angelo a tsara raha miantso ahy ianao a Soundwave, Baobab Bank Madagascar, Orange, papier toilette, sortie manolotra anao inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault mifandarana nefa dia tsy miala mizaha zay maneva iny zay manasa olona alasy mahitana lavilaka misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foana mahasana ny tontolo piainanao Orange. Nazoendrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sortie d'eau. Yoplait, Zanka yaourt. Soundwave, envoyez de l'argent par amour. Baobab Bank Madagascar, libérez votre potentiel.